handalana izay ny fiarovakasina mba ho tany manana ny fiandrianany izao firenena malagasy izao. Isy ny resaka izay hoentina eto misy ny vahiny izay ho avy eto amin'ny angaredo-kevitra, isy ihany koa ny fampitana amin'ny vatana ny zava-mitranga sy ny zava-misy eny amin'ny diam-pilaminana diabiam-pilaminana izay ataon'ireo collectif de candidats ho anio ity anterina ny fisaorana an'ireo ekipa rehetra izay mahandro mahamasaka sy mitoto mahafotsy an'izao angaredo-kevitra izao ny fisaorana an'ireo ainao manjery maro isan-karazany mampita an'izay fandarana angaredo-kevitra izay kopahatana manokana ihany koa ireo manaraka rehetra manerana ny Madagasikara ny any ivelany izay tsy tambo isaina eto moa zany nisy ny fanatsarana izay efa niteneninareo voaray ny sosikevitra voaray ihany koa ny etaetanareo amin'ny filazana ny famakafakana any fotony any amin'ny toerana izay misy anareo any. Miarabanao ifaniry tonga soa tanatin'ny angaredona. Misaotra sisa dia miaraba tahaka izany ihany koa ny namana Enkajy Rakotomanatsoa Zokobe Iarifidy raha manandray be ihany koa efa vonona ao ambadika ao izay efa manao ny fiomanana samihafa isika mpanaraka ity fandarana ity eto toerana sy any ampitan-dranomasina naiza toerana handraisanareo izany fandarana izany. Marobe dia marobe tokoa ny vaovao satria tamin'ny fanandelinandro teo dia nisy vaovao marobe izay ny famoivoy teny amin'ny sehatry ny Ainao Manjery sy ny tambazotra sosialy teny ary amintsika amin'ny temin'izao ihany koa dia misy vaovao ihany koa izay mivoatra sy mihazakazaka. Reny rehetra reny no hiezahanay zaraina amintsika izay manaraka ity fandarana ity fa ety am-piandohana aloha dia isaorana hatrany ny ekipa teknika izay efa nandray ny fandarana angaredona tamin'ny herinandro lasa ny ekipa teknika ny Dreaming na IBC. Amin'ity fanombohana ity koa misy ekipa teknika ny Kolo izay tena manao ny fandaminana rehetra ary mandray izany ny Kolo TV, ny Kolo FM, ny IBC radio télé, ny Dreaming radio télé, ny MBS radio télé, ny Fréquence Plus, ny Top radio, ny Canal 7 sa ny La 7 moa izay Enkajy. Reo zany no mandray antsika ankoatran'ireo hoe manam-piniavana izay mampita any amin'ny faritra maro samihafa dia isaorana isika amin'izao fiandohan'ny herinandro fa 7 volana Oktobra izao namana Enkajy. Dia zay zany no fanombohana aloha zay no fiarabana antsika rehetra fa mazava ho azy tsika miandry amin'izao fotoana izao no hoe inona moa zany ndray no maresaka amin'ity anio ity mazava ho azy fa marobe ny vaovao tamin'ny faran'ny herinandro iny ary azo ambara mihitsy ary izy mirahalahy hoe nandray tournure na hoe kiondalana tena nazava tsara mihitsy ny rivotra politika eto amin'ny firenena ny fitsokan'izany rivotra politika izany ary mihamazava ny zavatra tsapa aloha dia hoe ity fandaharana nataontsika ity zany dia nitondra fanazava-tsaina maro samihafa nitondra fanazavana ary nanazava ny sain'ny olom-pirenena maro isan-karazana ny amin'ny hoe inona moa ny tena antony izay ijoroana amin'izao fotoana izao inona no antony hitondrantsika ny famakafakana manoloana ny zava-misy eto amin'ny firenena ary inona no tanjona izay kinendry ao anatin'izany fandaharana izany. Ny dikan'izay dia maromaro ny vaovao horesahana mazava ho azy ny fizotran'ny diabe n'ireo eo anivon'ny collectif des candidats dia horesahantsika eto. Ny antony dia tsotra zay zany zao ny vaovao amin'ny tian'io ity miainga eny amin'iny faritra Tsimon-drano eny eny toseny zany ny fotoana indray ifanomezana amin'ireo eo anivon'ny collectif des candidats anatin'izay atao hoe diabe ampilaminana izay ny fiandrianam-pirenena ny fifidianana madio ny fanarahan-dalàna reo moa zany no isan'ny atao hoe foto-kevitra na filozofia ihany koa hitondrana ny zay hetsika izay dia ho hitantsika eo indrindran-damina mazava ho azy iverenantsika ny zava-nitranga ny sabotsy teo satria miazakazaka na eto an-toerana na eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena ny faneho-kevitra samihafa manodidina izany ankilan'izay ny ataontsika hoe fanambarana samihafa ihany koa dia hoentina eto fanambarana zay manodidina ny zava-nitranga moa zany tamin'ny herinandro lasa iny isan'izany ny bilan nisy ny naratra nisy ny voasambotra nisy ihany koa tao anatin'izany rehetrarehetra izany ireo ataontsika hoe sahiran-tsaina
manoloana ny zava-mitranga eto amin'ny firenena ireo mitondra sosikevitra misy ny olobe ny ray aman-dreny samy hafa isantsihatra dia maro no naneo hevitra hoentsika eo izany fa neo-kevitra maromaro ihany koa no ataotsika izany hoentsika eto a goavana be ny faneo-kevitra nentiny filohany ny teny miarandola izay hofakafakaitsika mihitsy amin'ny tsipriany ry izy miralao amin'ny teny ity satria zany hermanina raha zafa mahefa filohany ny teny miarandolo zany a dia raha voaja ny lalàna de izany no tokony ho filoham-panjakana am'izao fotoana zao nisy fanambarana nandritran'ny fanazavana ary ity ny fanazavana voalohany izay tena azo ambara hoe tena nahitsy nataon'Andriamatoa hermanana raha zafa mahefa 10 minitra eo enina minitra latsaka izy ity a saingy ny fehezan-teny tsirairay no tononony zany filohana teny miarandolo zany a dia manazava ny hodidiny zava-nitranga teto amin'ny firenena ka isan'ny fototry ny olana am'izao fotoana izao zany hoarahantsika eo zay dia hojerentsika amin'ny antsipriany ny candidat paraina Auguste ihany koa dia naneo hevitra mikasika ny fampiasana ny gendarmerie pirenena sy momba ny hodidiny ny fifidianana de ho resahantsika ihany koa ary hoentintsika amin'ny antsipriany eo zay a ny candidat hajo andrenena arivelo ihany koa dia nisy faneo-kevitra izay nitondrany fanazavana mahitsy tamin'ny teny frantsay satria vahiny ny fahitalavitra TV5 Monde moa zany ny candidat hajo andrenena arivelo ary tena naintsy sy nazava tsara ny fomba nitondrany an'ilay antom-pijoroana sy ilay hoe zava-dehibe mila jerena eto amin'ny firenena am'izao fotoana zao mazava ho azy fa ho fakafakaitsika ho jerentsika amin'ny antsipriany ihany koa ny mikasika izany ankilan'izay ny zava-mitranga tany Atuliara tany tsy ny teto Antananarivo ihany tamin'ny sabotsy teo ry izy miralano nisy an'izay daroka lacrymogène izay a nisy ny naratra fa dia Madagasikara ray manontolo ny voakasika zay raha ohatra ka ho raisitsika tsotra fotsiny ny tany Atuliara dia nisy faratrana ray aman-dreny ihany koa tany zay hojerentsika amin'ny antsipriany nisy ray aman-dreny misy renim-pianakaviana naratra ihany koa fa dia ny ariary ny zava-nitranga hojerentsika eo ihany koa ny sary fa raha toa ka daroka lacrymogène raha toa ka herisetra amin'ny endriny mankadiry no nitranga manoloana ny fijoroana ao anatin'ny fanajana sy ny fieverana fa olo-pirenena malagasy miamoka zo afaka maneo hevitra kalalahana nitranga teto Antananarivo sy tany amin'ny faritra maro samihafa toy ny tany Tuliara sy ny tany Mahajanga ohatra izay herisetra samihafa izay a dia nisy kosa no tena hoe ny salegy zay moa ny fomba filazana azy satria dia nalalaka tanteraka mihitsy ny fidinana an-dalambe ny orakoraka eny anarabe izay namorina olona nataon'ny TGV nataon'ny Mapara tany amin'iny faritry Morondava tany amin'iny faritry Vatomandry iny zany a fa de nalalaka tanteraka zany faneo-kevitra ary de miariary ny efa firosoana sady any amin'ny fampelezakevitra satria fanoanana ny candidat larana fahatelo no nidirana an-dalambe nidinana an-dalambe tany amin'ireo faritra ireo a kanefa tao anatin'izany rehetrarehetra zany dia milamina be a tsy nisy zandary ny sambotra tsy nisy zandary nanaparitaka ary tsy nisy lacrymogène nipoka na indray mandeha azy 2 poids 2 mesures ho ny teny frantsay na atao hoe mizanona mitanila no zava-nitranga ho fakafakaitsika eo ihany koa zany rehetrarehetra zany fa mazava ho azy ny hodidiny asa fanaovan-gazety zay tena misy atsika ary izy telo ary izy mirala tena enjana be ny zavatra mitranga am'izao fotoana zao ka tsy maintsy ho resantsika eo ihany koa ny ka Fernand Selo ny ka ako info ny ka maromaro zany satria any amin'ny faritra ihany koa nisy mpanao gazety ohatra ny avy eo amin'ny MPS zay naratra ny tany Ambatondrazaka ny sabotsy teo nisy mpanao gazety namatsika ihany koa naratra zany zavatra zany de tafiditra ao anatin'ilay ambarantsika hoe marika ny vanim-potoana am'izao fotoana zao avokoa ary iverina fa mendrika hitondrana an'izay famakafakana hitondrana an'izay fijerena ny antsipriany izay a amin'ity an'ity mety mbola misy adiniko ve ireo teboka lehibe misogady eto amin'ny firenena ary izy mirala sao de misy anampinareo azy meloha hidirantsika ao anatin'ny tena famakafakana tsy hoe adino fa efa tokony ho ampy fa ho ampina amin'ny fanazava-kevitra samihafa satria Andriamatoa monja Rondefy ihany koa tamin'ny faran'ny herinandro teo zay prime ministre teo aloha de naneo hevitra ny namana teknisianina angamba any ambadika any mety efa mahita an'izay a naneo hevitra izy tamin'ny faran'ny herinandro teo ny amin'ny fandehan'ny zava-misy eto amin'ny firenena am'izao fotoana izao ireo nametraka ny taratasy firotsahako fidiana kanefa noho ny antony manokana dia nisitaka
teo anivon'ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana na ihany koa tsy voaray ho anisan'ireo mpifaninana dia nitambatra izy ireo de telo miravavy ny hitantsika zany tamin'ny tambajotra sosialy tamin'ny omaly iny dia Ramatoa Anika Ratsiraka zay secrétaire national ny antoko Arema, Ramatoa Masy Golamali avy amin'ny AMM na hoe avotatsika miaraka Madagasikara zay solombavamboaka Madagasikara voavidy tany amin'ny district Tsiombe izy, ary Ramatoa Ranaivo Jaune Sylvia zay avy amin'ny perfect Madagasikara na malagasy lavorary. Izy telo miravavy reo de niaraka nanao fanambarana ny amin'ny hoe rem-pianakaviany zay matsiaro manana ny andraikitra eto amin'ny firenena ny amin'ny hoe fahataonay ahoana no ny fijery ny loza manjo ny fireneko dia mitsangana izy ireo zany amin'ny foto-kevitra maro samihafa, zany hoe tsy le candidat zay nambara ny ACC zany enkiaja Sisy Ratolojanahary tamin'ny fa 7 volana septambra teo no mivondrona fa reo candidat zay nisitaka na koa tsy voaray zany de mivondrona izy ireo zany efa naneneviny Andriamatoa Monjarondefo rehefa misy ny fotoana de alefatsika eo zany fa naneneviny ihany koa zany izy telo miravavy renim-pianakaviana izy ireo zay miantso ny siny fikaonandom-pirenena ho an'ny hery-velona rehetra eto Madagasikara na hoe concertation nationale zany de aleo izy ireo atao mihitsiny izany fifampiresahana izany fa misy zavatra marobe zay tsy milamina eto amin'ny firenena ary izao dia sarotra ny hirosona any amina fandamina mpifidianana satria efa izao le zava-misy rehefa hita sy vonona moa zany ezahantsika alefa eto ihany fa tany Pitandramasina enkiaja Sisy Ratolojanahary efa niresahantsika tany amin'ny farany anany tamin'ny sabotsy teo dia nanohetsika ihany koa ny malagasy mipetraka ny Amerika avaratrany de tao amin'ny time Square zay zany lista New York zany tamin'ny Square no nanaovana azy de nisy vidéo telo samihafa no nalefan'izy ireo, nisy andehana malagasy marobe ampolony naneho hevitra ary miara mitempony zava-misy aty Madagasikara manameloka ihany koa ny trangan-javatra misy amin'izao fotoana izao. Ny tao Frantsa tao amin'ny place de la Bastille dia nanao fihetsehana ihany koa izy ireo ary nisy ny fanambarana zay navoakan'izy ireo zany mikasika ny zava-misy zany aty tandrazana ary maro tena marobe ireo malagasy zay nihetsika tany. Izy ireo moa zany de hoe nilazany amin'ny hoe izahay mpiarady miombona eto amin'ny K5 Benelux zany hoe Belgique, Pays-Bas, Luxembourg manoloana ny herisetra miatra tamin'ny Flora Valomanana nitondran'izy ireo zay fanambara zay. Ny K5 moa zany de hoe komity mpanohana ny larina fahadimy sy ireo olona maro nataon'ny hery famoretana ampiasain'ny gouvernementat-tsay sy ny manaraka an'Andriamatoa Rajoelina dia manameloka ny herinay rehetra izay fomba mahatsiravina izao ary mitaky ny fialan'ny gouvernementat-tsay tsy misy atakandro manohana tanteraka reo fitakin'ny collectif de candidats izay miantso ny malagasy tsy vaky volo iraina sady omaily eo anatrehan'ny saosy fampitahorana mivatana na ankolaka ataon'ny pomba an'Andriamatoa Rajoelina mitopo teny fatratra no hany manana ny marina miompopo amin'ny mpanarady sy mpanohana ny fombona ny candidat manohatra izahay. Zay zany no fanambaran'izy ireo. Ny antoko tiako Madagasikara ihany koa enkiaja Rakoto Manatsoa dia nanao fanambarana tamin'ny faran'ny herinandro teo satria dia ny sesy moa zay fahampitehana ho an'ny antoko tiako Madagasikara izay zany ny amin'ny zavatra nitranga dia ny flou national ny antoko tiako Madagasikara mihitsy no tratran'izay faharatrana zay. Ny secrétaire général ny antoko moa zay mbola no hitarina 7 ora tamin'ny faran'ny herinandro teo le 420 ora iny telo no napina 7 ora de miandrotsika zany zao hoe ahoana ny toy andrara ny mpiambina ny Andriamatoa Marc Ravalomanana fatatsika ny zavatra nitrangana efa no afahana ary izy reo solombavamboaka ihany koa zany eo amin'ny antoko tiako Madagasikara Andriamatoa Fetra Ralamijafombololona satria akoatran'le ratra zay nahazo azy zay nisy vy lavalava ho resantsika zany rehefa aveo enkiaja Sisia dia nisy potoby maromaro zany no nitsofoka tamin'ny tongony zay tahatahaky ny fotsimbary reny zay no nosikirina zany mety ve zany teny gasiko zany nosikirina tamin'ny tongony
tsy latsaky ny telo zay zany zavatra nitranga tena enjana be ka nanao fanambarana ny birao politika ny antokotiky Madagasikara zay miresaka ny amin'ny ny birao politika ny antokotiky Madagasikara de manameloka ny antso-jay serisetra misesy atao amin'ny antoko ao anatin'izany ny fitifirana nandratra ny filoha nasionaly Andriamatoa Marc Ravalomanana kandida amin'ny fifidianana filoham-pirenena fanafiana sy fanimbahany mpitandro filaminana ny fiara mitondra azy fandratrana ny filohan'ny vondrona parlementaire tiako Madagasikara fisamborana tsy misy antony sy fitazomana tsy manara-dalàna ny sekretera jeneraly fisamborana tsy ara-dalàna ny mpiambina manokana ny filoha nasionaly fanenjehana sy herisetra atao amin'ireo mpikambana sy tompona andraikitry ny antoko isanambaratongany manerina nosy ny birao politika dia mantsapa fa misotasota sy etraketraka politika atao amin'ny mpitarika sy ny mpikambana amin'ny antoko ary ireo kandida ho filoham-pirenena miara-mitolona ho amin'ny fifidianana madio ka manameloka tanteraka izany tetim-pamonoana izany tsy hilefitra ny antoko ary miantso ny mpikatroka rehetra ampiseho firaisan-kina tanteraka mikasika izao toejara manoloana izao habibina izao sa vonina ary ijoro atrany isika amin'ny anaran'ny birao politika manao sino izany Mamy Rabenirina sekretera jeneraly faharoa ny antoko tiako Madagasikara akoatran'izay ihany koa Iankija Sisi ny syndika mpitsara eto Madagasikara ihany koa de namoaka fanambarana tamin'ity androany ity zay miresaka ny zavamisy raha tomoka vonina any MC Ratolojanahary zay de ovakitsika izany hoe fararano ireo fanamelohana maro samihafa sy faneho-kevitra zay avy amin'ireo vondrona antoko société civile sy ny sisa amin'izao tranga sy zavamisy eto Madagasikara izao ho an'izay teto ambanimasika aloha zay vakiko zay fa efa misy ihany koa fanomanana maro samihafa any ambadika ao Iankija sy Ratolojanahary ny fanambarana PDP na tamin'ny sabotsy isika nahita ihany koa ny fanambarana avy amin'ny syndicat ny mpampianatra sy ny mpampianatra mpikaroka sy ny mpikaroka mpampianatra izay efa nentina tamin'ny sabotsy fa ity fanambarana ity ngamba no voaingana indrindra raha ny voaray avy amin'ny syndicat ny mpitsara eto Madagasikara ovakika any izy ity fanambarana vahaolana politika ho an'ireo olana politika manoloana ny toedra raha misy eto amin'ny tany sy ny firenena ny syndicat ny mpitsara eto Madagasikara dia manao zao fanambarana zao voalohany manantitra hatrany ny tokony anajana ny lalàna velona eto amin'ny tanin'ny Repoblika Madagasikara ny faharoa mitaky ny fanajana ny zo fototra rehetra voalaza ny lalam-panorenana zo zay sitrahan'ny olom-pirenena isam-batan'olona fahatelo mitaky ihany koa ny anaovana ny anovanany rafi-pitsarana misy ho fitaovana entina anaovana raha matahora ary ny sin'ny tsindry na avy aiza atao amin'ireo mpitsara miandraikitra ny asany andavanandro fahaefatra vanim-potoana fifidianana zao izay ankatoky ny fotoana ny fampelezan-kevitra kanefa noho ny tranga zay miseho mialoha olana ara-politika de ahina ny hiafaran'izany olana zany manoloana ny fitsarana ko manentana ireo mpitsara namana rehetra manerana ny nosy mba hijery araka ny lalàna velona ary tsy hijery afa-tsy ny lalàna ka tsy hanaiky tsindry na avy aiza tsy misy tsy maniry fitoniana indrindra amin'izao toejavatra misy izao ko araka ny aoka ny olana ara-politika alamina sy vahana ara-politika izay moa zany ny fanambarana nataon'ny filoha Ambitanarivo Andriatsiorso izay natao tamin'ity anio ity fa 7 volana oktobra avy amin'ny syndicat ny mpitsara zay fanambarana izay nisy ny fanambarana ihany koa moa nataon'ny FFKM tamin'ny sabotsy zay efa nentsika tao anatin'ny angaretina talohan'ny afaran'ny fandarana raha tsy diso fa tsy maintsy fakafakaitsika ihany koa zay ho an'ny namana teknisianinao miady hevitra ihany zay mirahalahy eto zay telo mirahalahy amin'ny afahantsika afahany mpijery ihany koa zany mahita ny fanambarana samihafa de ho alefa ngamba sy ho alefantsika any amin'ny teknisianina de mba sady mba hita amin'ny fahita lavitra ihany koa akoatran'ny famakafakana izay hiditsika eto ny resaka hoe fanambarana isan'ny voaka farany ianao resantsika amin'ny Antsipriana eo ny mahakasika an'izay fa ny ataontsika hoe tsy hoe scoop moa zany tsika fa zatra miresaka scoop tsika manao gazety fa hoe votoatina fanazavana tena goavana be
nitranga malina nataony ny filohany teny Mirandoolona maninona moa no tsy pihana manokana zay filohany teny Mirandoolona zay tsotra be le izy a raha ny fanarahana ny voalazany lalam-panorenana dia Andriamatoa Hermanana Razafamahefa no tokony ho filoham-panjakana mitondra ny firenena mitantara ny Madagasikara irosa ho anatin'ny vanim-potoana ny fifidianana amin'izao fotoana izao be de be ny famakafakany efa nataontsika mpanao gazety rehefa nodinganina na nakisaka zay fomba ilazantsika azy ity filohany anteny Mirandoolona ity isan'ny niteraka zany ny fanambarana samihafa milaza fa tsy ara-dalàna ny gouvernemanta amin'izao fotoana izao tany ambadika tany be de be ny feoentsika mpanao gazety ny amin'ny hoe niainga mihitsy eny hatramin'ny fandrahonany nyity filohany anteny Mirandoolona ity tsika moa matianina zalahy de tsy maintsy hoe tsy afaka te hiresaka an'izany hoe de tena zao tokoa ny zava-nisy satria ny vaovao de ilana profy sy ny sisa fa zao ny fanambarana natao ny filohany anteny Mirandoolona omaly dia toy ny hoe nanamarina amin'izany rehetrarehetra zany zay enitsika tam'ireny vanim-potoany reny hoe nodinganina fotsiny efa ao ny interview zany zay teny avy nijery rugby moa ity olobe eto amin'ny firenena ity ray aman-dreny ity no tratra ny mpanao gazety de nanontaniana ny fijeriny raha-pirenena raha tsika avy hatrany zay dia ho avy eto tsika mifamakafakany ny mpanao gazety Arfidy Ramanana Rabe ihany koa efa ao ambadika ao efa eto amin'ny plateau de ifandimbidimbasana eto ny toerana dawary mba sy voatery aminy tenanay mba hiteny sy voatery aminy tenanay mba hiteny ay ve ny fomban-javatra zany fomban-javatra zany rehefa de condition directe moa izy ity tsy mise en boîte izy ity zany fa mivantana Andriamatoa Hermanana Razafamahefa filohany anteny Mirandoolona eny ary ho rahantsika avy hatrany eny ary mandamina sy mandrindra ialana tsiny amin'iny ray aman-dreny be iny fa tsy fananina akory izy teo fa rehefa ao anatina condition directe ohatran'izao moa re olona de mitranga daholo maromaro zao nareo any mandefa fitarainana reto misy fitarainana hoe lasa mikasotsoka be ny radio IBC tsy mazava ny MBS mba azonareo jerena ve mba azonareo jerena ve ndraso aloha lasa koty ny réseau hoe mba azonareo jerena ve ny technicianina amin'ny fahitalavitra samy hafa angamba Siratolo-Janary Arfidy Ramanana Rabe de maheno an'izany afatra samy hafa izany ny Cool TV FM zany tsy hainoko fanamariana aloha zany hoe mandeha tsara zany fa misy ihany koa manaraka amin'ny onjam-peo hafa zay ohatrany hoe misy manindry io moa zany manahirana re olona manahirana satria misy fotoana koa zany azavaina amintsika ihany tapaka ohatra ny jiro any am'le faritra de misy onde avy amina fahitalavitra hafa tonga de manindry le na avy amina onjam-peo hafa tonga de manindry zany hoe misy zavatra ohatran'izany zany fa ataona fa ny délestage moa tena mbola fiainantsika amin'ny andavanandro amintsika amin'ny teny zao masina nareo technician zahay rehefa mirindra tsara ilay resaka interview ny filohany anteny Mirandoolona teo satria tena goavana be ny fanambarana nataony Hermanana Razafamahefa omaly zany satria manazava ho isika teo ny hoe inona no tsy nambara inona no tsy nolazaina inona no tsy fantatry ny be sy ny maro ao anatin'izay fa izay mpanao famakafakana moa dia mijery ny any ambadika izay ambara izay no anjara asanay manazava izay tsy voalaza mivantana kanefa hita taratra amin'ireny fanambarana sy fanazavana samy hafa ireny asa sy efa manakambara fa zao aloha arabentsika aloha zao Arfidy miarabanao zao be Arfidy Ramanana miarabanao namaneny kajarakoto manatso miarabany sy miarabany namana technicien ao ambadika eo ary tsy adino tsika menakavy mpanaraka fidèle mpanaraka an'ity zany hoe tena tsy miala zany ity fandaharana angareto-kevitra iarahantsika ity maromaro ny zavatra nambara teo namineny kaja namana sy fa nisy nataontsika hoe azo avohitra angamba zany ary tena hoe ho zava-dehibe androany de tafiditra ao anatin'izay ny resaka valandresaka moa marimarina kokoa nataon'ny filohan'ny anteny Mirandoolona tamin'ny fanoloran'ny kopy ho amin'ny U20 omaly teny amin'ny kianjany maki zany fiona zay nahitana ny ekipan'ny zareo beboty
ny fandona tamin'ny Dakar izany ary ny batany Dakar ny fandresena tsitsitsitsy moa izy satria mbo anisan'ny fankafian'le rugbyane tena atsika misy ny valandresaka moa zany ho arahantsika eo le izy a de rehefa avy arahantsika eo le izy a de ho resahantsika hoe inona zany tena hoe azotsika ho avohitra ao anatin'izay valandresaka zay satria nanazavazavatra marobe tamin'ny zavatra ny tranga teto amin'ny firenena izay nahatonga fipetrahana fanontaniana be da be a ny teny fohy matotra mafonja tenin'olodehibe a nataon'izay filohan'ny anteny miarandolona izay nisy ny teny nataony filohan'ny MMM ny président Ajo Jerenarvelo tamin'ny intervention nataony tamin'ny tondresaka atao amin'ny TV5 Monde ary anisan'ny zavatra tena nanaitra ilay qualificatif napetsany mikasika an'ity fitondram-panjakana ity zany a izay tena nasay iny laza hoe mpitondra jiolam-boto no eto amin'ity firenena ity be no nanontany tena hoe amin'ny fomba ahoana no asahiny ny filohan'ny MMM ny président Ajo anambara izany fa de tena nanapirofo ary zay hoe fitondram-panjakana tsilamboto zay a nisy teto amin'ny fitsarana raha ny zavatra nambaran'ny filoha ny anteny miarandolona Razafy Mahefa no enoina dia rahantsika mieno ake zany raha voninao a de hojerentsika riva aveo inona tindreo fatao raha-pirenena bon io moa zany rahantsika malala zao fotoana zao a dia voazavoaka malagasy rehetra ny tena moa dia mba mitebiteby ary sy iananganana ihany satria mahita an'izao zavatra misy tantany sy firenena zao hitatsika moa reny tatoato zao a andro vitsivitsy herinandro reo fa efa misy ny fidirana handalambe ary misy ny fifandonana misy ny herisetra ary misy moa dia maro no maratra ka mahonena daholo zany zavatra zany a momba ny mpitandro filaminana moa dia misy maratra izy ireo ary reo a dia zanakitsika malagasy any reo a zanaka malagasy reo fa manao fanamina fotsiny mampalahelo ny zavatra nifangana ary hoan'ireo zay avy atao hoe candidat rehetra amby folo amin'ny atoko famerana dia eo an-damosindreo dia misy mpanoto iarany herisetra ary maratra mafy ihany koa ary ny candidat ary moa dia efa misy efatra zao a no maratra mafy ka zay zany no mahatonga ny tenanay hiteny hoe mbola tsy nikatona akory ve ny fery amin'ireny fifandonana taloha reny a ary mbola misy milololo sy miloloko amintsika malagasy a dia efa tonga sahady ray zany zao a ny fifandonana herisetra ka dia tsika zany dia olany andro amin'ny atao hoe miresaka fifamealana eto sy fiadiavana vahaorana amin'ireny zavatra mitrangy reny ka ny tenanay aloha amin'ny mahafilohany antenimeran'olona raha aman-dreny eto amin'ny firenena dia marahelo manamelope amin'ny herina rehetra mihitsy ny fampiasany herisetra indrindra satria dia ohatrany tena fananiana mihitsy izy reny a andratrana olona ary tsika dia tany mandala ny demokrasia ary tena mandala ihany koa zololombelona fiampiarina ny lalàna tokony arahana tsakansandavany ny voalaza ndalam-panomberana fa raha tsy zany a dia hiditra anatina lozika anakiry zay tsika lozikana fifandonana dia ny krizy teo aloha ary mbola tsy vakory a misy krizy momba ny atao hoe ny fiakaran'ny vidim-piainana ny krizy momba ny angovo krizy momba ny tontolo iainana dia fa miampy krizy politika indray zany tsy ho araky ny malagasy tso zany ka dia manao antsoavo ny tenanay a mba hitsahara ny fanaovana herisetra fa tena tsy mendrika atsika malagasy a zany fanaovana herisetra sy fifandonana zany ambafiloana teny miarandolona anao raha misy kandidana ratra atao zany mety empitra mety vidana sambyjana 6 novembre ihany ny zavatra hitranga aloha dia amin'izao fotoana zao a raha mitoy zao etsiketsiketsehany zao raha mitoy zao fifandonana zao a dia sarotra amintsika ny iroso amin'ny fifidianana araky ny fanahara-potoana
fa zay zany le atao hoe tsika dia tsy maintsy fandinika zay no malagasy tsy maintsy fandinika latabatra boribory ary tsy maintsy ataotsika zany a zay tana vaholana mba ahafahana miroso hoe fifidianana tena makiso magarahara toy zay raha teo ny tena lasa vahoaka misy president re olona voasambotra zany voatazona eny amin'ny gendarme hatramin'izao manao ahoana zany mikasika andreny efa herinandro tena ny momba mbarina tokoa efa misy ny voasambotra ary voatana eny ny toba gendarmerie firenena everiko amin'ny maisiny fitoniana mba ahafahantsika miroso amin'ny fampitiniana na dialogue zany a dia everina aloha fa tsy dia tsara loatra ny atao hoe ny fitazomana maharitra loatra eny amin'ny toba gendarmerie satria dia itsika dia tany démocratique ao ary zay rehetra mba isinny atao hoe fitoniana na apaisement izy ny vahiny a dia tokony ataotsika amin'izao fotoana zao satria mila zany fitoniana zany firenena amin'izao fotoana zao fa tsy tokony adiditra amina crise vaovao zany mbola mitena saino maro président hoe ianao tsy nandray ny fahefana zay tokony ampelantananao manao ahoana mikasika an'izay président tokony ianao ny tatana amin'ny firenena ankehitriny nefany a tsy niraisinao le izy zao ma zao ny zavatra ambarako anareo efa nambarako ombianombiany a fa efa nivonina tanteraka mataonany maro a andray a an'izany toerany filoham-pirenena inona moa zany président par intérim efa niomana tanteraka kanefany a no ny antony tena tsy miakina amiko mihitsy a dia zao ny zavatra mitsanga aloha zay ny azoko ambaranareo androany ya eny azy no ny antony tena tsy miankina amiko mihitsy dia izay ny zavatra mitranga ka dia izao ny zavatra miseho eto amin'ny firenena tsy honohono a zany zalahy ozy le iraniza soviko zao nahita soviko zao zany masiko zao nahita resantsika izy na amin'enikady satria niteraka resabe izy iny teto amin'ny firenena nisy ny fampanaovana vakiteny betabe moa no ny adevitra nandeha hoe fa hoany ty filohana teny mihera ndoolona tsy mahay mamaky teny ity tao ny adevitra mikasika ny hoe to tsy nisy soni ilay taratasy nasaina novakina nipetsaka ny adevitra fa hoe nahoana no tsy hita ny nanatera ny filohany ateny mihera ndoolona ary zay taratasy nandavany ny adidy amanandraikitra tokony hosahaniny tao anatin'ny firenena izay a fa feo ambadika avokoa no eno rehetra tao anatin' zany no nitranga ny fanamelohana ny voaka rehetra taty ivelany tao anatin'ny fitondram-panjakana anisan'ny nidradradradrany ireo kandida raiky ambiny folo na amin'enikazarakotomanatso ary nivoaka ny teny tamin'izany fotoana izany hoe fanonganam-panjakana ao anatina fanjakana ity misy ity taorinany zay rehetrarehetra zay moa de nanginany rehetra satria ny antony de izao hatrany amin'ny anteny miera-pirene ny fitsarana momba lalam-pandrenana izay tompony nantoka voalohany amin'ny fanekenana tsiany ny toejaraha iny a de tsy nahitana teny mazava ny filohan'ny republikainy madagasikara ihany koa teo aloha André Rajoelina de najavozavo ny zavatra noresahany ary tamin'izany fotoana izany ty fitolohan'ny anteny mierandolona ity na nyteny ary de mbola hita hoe tao anatin'ny tahotra sy ny fiambaka vakana tanteraka zao zany nazava ny resaka vaky ambatolampy ny resaka sisenikazarakotomana-tsoa tsy misy resaka intsony azo abary fa mazavy iny efa elao no nivonina handray izany antonany maro izany hoe vonanomboka nandray anio asa mafilohany ateny mierandolona io izany andriamatoa maefa de efa nanapa-kevitra fa hoe tsy maintsy andray an'izany interimany fitantarana Madagasikara izany noho izany de zao tisy velively ny fitenenana hoe nanda izany izy ary noporofony teo fa tsy afa ty amiko ny antony tsy nafako nandray an'izany atidy masina eo amin'ny firenena izany inona zany ny azo ambara tsotsa no azo ambara na manenikazarakotomana-tsoa ary misokatra eto
raha tany tandalany madagasikara raha tany demokratika mariny madagasikara de tokony isokatra ny enquête no ity fanonganam-panjakana nisy teto amin'ny tany sy fanjakana ty izany hoe ireo olona na tokony olona na vonjon'olona nandray ny toerana tokony noraisiny revenir de droit amin'ny finoany anteny merandoolona izany de mpanonga-panjakana tsisy resaka be da be zany na manendrika azy rakotomanatso mpanonga-panjakana ny antsoina hoe olona anankiray manao usurpation de pouvoir mpanonja-panjakana ny antsoina ny olona anankiray maka ny toeran'ny hafa mibody ny toeran'ny hafa amikery fa tsy atsitsapo mpanonga-panjakana zany mazava zany amitsika miteny zao fa ara-dalàna ary ara-drariny ny fangatahana ataon'ny candidat raiky amby folo raha miantsoantso izy reo hoe avereno ao anatin'ny ara-dalàna ao anatin'ny ara-dalàna aloha ilay firenena rendez à César ce qui est à César aloha avy amin'ny kaisara zay any kaisara raha ny fitantanana amin'ny fiterin'ny firenena par intérim eto raha araky ny voalazany lalampany nefa nambaninao teo na manendrika azy rakotomanatso te mazava loatra clair et net ny filohan'ny anteny merandoolona izay androm-panjakana faharoa ao anatin'ny firenena no mandray ny fitantanana ny firenena fotsy maika amin'ny fotoana tsy ahafahan'ny filoam-pirenena manatanteraka izany tsy zany ny zava-misy amintsika am'teny zao eto Madagasikara rehefa nyteny na eno a maly tsy ninatsa amin'ny fara mifansingatsingany satria efa fantatra mialoha ina no ambaran'lay filoha teo aloha andrina radioela de nilaza izy fa tsy fanajana ny lalàna tanteraka ary nao mafisina tsinotsinjo pe tary am'le tanteraka tary amin'ny farany ny ataon'ny candidat raiky ambin'ny folo izay midina an-dalambe amitsika am'teny zao fa kehitsiny kosa ny tenako samy laza fa fandikanina lalàna tanteraka ary fanonganam-panjakana no nataony ny fitondram-panjakana ny joro tarian'ny filoam-pirenena Andry Rajoelina napasiny tany amin'ny Andriamatoa Kriste sy ny gouvernemanta amitsika am'teny zao zany azo atao ara-dalàna ary ara-drariny ny fitoriny voalohany ny filoam-pirenena teo aloha Andry Rajoelina faharoa ny gouvernemanta iray manontolo na manendrika azy rakotomanatso namana sy ya zava-dehibe zay misy vaovao ve sur terrain namana sy satria famakafakany mandeha to amin'ny plateau fa ny fampitana ny vaovao sur terrain koa avy hatrany de alefantsika manahoana alefa ny vaovao mivantana moa zany satria de efa eny toerana eny itosy am'izao a ny collectif de candidat miaraka am'ireo olona ary manao an'izay diabe ampilaminana izay a raha misy ny sary vonina ao to de alefantsika avy hatrany a mampita mivantana ny zava-mitranga eny toerana satria manomboka zany ny diabe izay atao am'izao fotoana zao a ahitana ny olona zay miakanjo fotsy manao an'izay diabe ampilaminana zay reny zany ny olona eny toerana am'izao fotoana zao sarotra kely any connexion fomban'io fa de misy ihany koa ny mitondra banderole ao anatin'izay raha ny vaovao ihany voaraisy Ratolojanahary de hoe efa eny ny filo isany candidat Ravalomanana, candidat Hery Rajaonarymampianina, candidat Paraina Augusta, candidat Roland Ratsiraka, candidat Ajo Andrenenana Arvelo ary de tena tahaka an'izao zany misy fiaram-panao gazety ty eto ty fa tsy anjandarmerie-pirenena akory misy papampa de misy ny soratra avoay reny candidat reto zany candidat reto hitantsika am'izao sary zao sary ny mpanao gazety ny Cool TV FM eny ary ny mpanao gazety ny Cool TV FM sur terrain zany no mampitany reto sary reto ary sary mivantana ilana tsininy amin'ny resaka connexion fa dia vao manomboka zany izy tia io ihany koa mpanao gazetinay koa io itony eo anivon'ny ABC any anaty olona rehetrarehetra any misy milanja sainam-pirenena atsika iny sainam-pirenena iny atsika menakavy iny misy mety hoe tsy manana an'iny fa iny aloha de atsika iny sainam-pirenena iny de hitatsika eo fa reny ny ampahany sary misaotra atsika teknisianina aloha fa efa manomboka tena milamina tsara mihitsy zany fa raha vao misy mirotsaka de tonga de kidoko sary hoe mety isy ny famakafakana sy ny resaka eto fa lara-pahamehana foana ihany ny fampitana mivantana ny zava-pitranga sy zava-misy zay indrindra zay indrindra milamina tanteraka zay ihany koa ny fanampim-baovao voaraintsika ato Arfidy Ramanandray be sy Ratolojanahary
milamina tanteraka zany fa akoatran'ireo reo candidat fanambaratsika teo dia maro ihany koa zany ny député efa tonga eny antoerana de ohatrohatran'izao zany atsimony rano rehefa vo manomboka satria de ampahafantarina atsika fa vo manomboka ny etsikely vo miainga mihitsy fa tsy hoe efa ao anatiny tanteraka akory fa vo manomboka ary be deabe ny olona efa miandry am'izao ny fandalovanyreto miangavy ny mpanao gazety raha afaka misy mampita baiko ho an'ny eny akanja ny sary amy drone ave mety azotsika tanterahana namana teknisianao fantatra hoe ty ampanodina na no mikomandy fa de komandina ihany aloha sao de mba misy tsara manamarika voandranona ohatra ito a fa mbola tsy eo zany aloha ny dalina pasika sy mandina rehetra iny reo mo tsy misaraka zany reo e rehefa mandray fiarakody fitateram-bahoaka ianao a de tsy maintsy enonao zay tsotsika hoe dalina pasika andranona ohatra izay fa ny eto aloha mbola tazatsika menakavy a tery zareo a avy any andranona ohatra eny a de fa ipokipoka tanteraka mihitsy a na ny vahoaka na ny banderole na ny sainam-pirenena na ny papampa anisan'ny mahavarina sia enikaja fa itony papampa itony de rehefa misy ny zavatra tena hoe fanehoana fifaliana be to Madagasikara tahaka reny hoe fandreseny ny ekipa ny Barea ireny no mivoaka itony papampa sy tony sainam-pirenena itony kanefa mitsika amin'ny teny zao a de mivoaka reny midika zany fa zava-dehibe amireto vahoaka ny Atsimon-drano itosy manodidina ireto a ny fahatongavan'ireo candidat reo a sy ny hetsika atao zany hoe tsy araky ny fieritseretan'ny sasany azy hoe hetsika mandehandeha kotondranona hetsika fanakorontanana io hetsika io fa raha ny eny ny teny filoham-pirenena teo alohanjy rajoelona mantsika menakavy omaly de tena nanamafy mihitsy ny tenany fa mahamenatr'olona no ataony reto candidat reto mahamenatr'olona satria misy ray aman-dreny efa mananjafy kely nefa de mampirefarefa amin'ny tany an'ilay firenena malagasy tahaka zao ny fanontaniana mipetsaka sisy enikaja de izao ilay olona mitaky ny tany-tandalana ao anatin'ilay firenena ve no mahamenatra ilay olona manazava amin'ny vahoaka ny zava-misy marina ao anatin'ilay firenena ve ka manao tsy ho tompotsany miono an'ilay vahoaka no mahamenatra sa ny olona miezaka ny manao ny zavatra rehetrarehetra tsy araky ny lalàna hamefipefena ny malagasy haneriterena ny vahoaka malagasy ho amin'ny tombotsoany manokana izay ny fanontaniana mipetsaka satria raha mijeritsika am'izao fotoana zao reo olona reo namany nikazarakotomanatso tsy nisy fizarana saina teny ary misy saina matsikaiky rehefa aveo hojerenareo a fa afafa be ny any le koleran'le saina fa io moa ny lokonisy tao an-tsano efa vasobasoka ilay akanjo norovitina nanjairana an'le saina ny refony mety hoe fa ny lokony tsy mitovy a noho n'lay fitiavana an'lay firenena ka mahatonga leo tsy maintsy mitondra saina izahay midiny eny iny dikany saina iny tompoko lasy tompoko vavy ny antony iny fitondrana saina iny ny antony fitondrana iny bapapa maintso fotsy mena iny de manapirofo alohatsika ndrosa azo mampodina de mandrosotsika aloha de anjava mibaba tsy mila izany Madagasikara izany misy zanaky taranaky kamamy toera de anisan'ny natadidy ary nametsaka mihitsy ny hoe tamin'ny taona 480 1894 ny telopolo ny volana aogostra dia notapahin'ny vazaha frantsay mpanjanaka teto Madagasikara ny lohan'izany mpanjaka toera izany satria tsy nanaiky ny fitondran'ny frantsay tsy nanaiky ny fitantanan'ny frantsay ary atsamin'izao izany lohan'ny mpanjaka toera izany dia mbola taraiky hanivelan'ny Madagasikara any amintsika am'teny zao namana enikaza rakoto manatso satria ny antony de tsotra fotsiny any izay no naleony maty tsy zay hoe anompo an'ilay frantsay ary ake itsintsika raha mahita reny saina sanatsiny vava amiteny hoe kitoto fa tsy saina kitoto zany namboarina natao tefo maiky de fanehoana zay fitiavan-tandrazana zay ho fanehoana an'izay ataotsika hoe fitiavana any Madagasikara sy malagasy izay ka raha mahenontsika mieritreritra ny teny sasany tahako nomaly ny teny folo teo aloha azy ra rajoela raha ny teny tenany nasina ira hoe fitiavan-tandrazana nasina ira hoe inona ny tena malagasy
hoe ny fihavanana ny tena malagasy zao ny tena malagasy zay le fa mendry fendrona fa maintsy fendrona izahay filalaovana le fotom-pisaina malagasy a de za kosa miteny fa jereo mandehana makenitosy nareo amitsika miteny zao zay dokotsika hoe nitosy de iarahitinareo menakavy a isika menakavy a fa misy malagasy a tia tanindrazana marina ary tsy korotana ny oentin'ny reneny a fa fitiava-tanindrazana i faniry i enikaja mbola miverina ny saina tena milamina fa misy banderole zany soratra eo de hoe leo fiakarany vidim-bary ny tapahako faniry a ny candidat Brunel Razafy fa hitatsika ihany koa eo miaraka amin'ny filo nasionaly ny APM miaraka amin'ny filo nasionaly eo anilany efa afaka mandeha tsara ny candidat Marc manana ny candidat Adjo Andrianarivelo mitafy ny sainam-pirenena malagasy amitsika miteny zao zany kapoka miteny anankiray namana enikaja sy faniry ny fizotra ny reto dia ataony reto candidat miaraka mivoaka reto de tahaka maheno hiry ianao ny ambadibadika any hoe miara mizotra isika ho any Jerusalema vaovao satria de tena ampitonino ampilaminana tanteraka no ahitana zany hoe fizotra ny reto candidat ireto zany miaraka amin'ilay mba ome son d'ambiance ver zala asio son d'ambiance sady alefaso micro anay no alefaso son d'ambiance fa tsy maninona mihitsy candidat Tahina Razafinjoelina ihany koa ao atoerana ny sécurité zany tena mirindra tsara mihitsy am'izao zao zany le misy zay mihitsy zany tsara marina resavala tena misongadina aloha zany ty dispositif ana sécurité ty io zany de entina anaporofona hoe tena voafehanay ary mazava ny toromarika fa tsy ho avy am'reto candidat reto mihitsy ny hoe fanakorontanana na famitehana na fanomban-javatra era-journal mampianina moa era-journal mampianina ny folo marika Ravalomanana Ratsiraka izay misangisangy amin'ny Ratsiraka candidat mpanentana izy no mitazona micro zany ny district Ratsimondrano izy mirahalahy fantatritsika fa isan'ny district be vahoaka indrindra ary raha misy ny district be mpifidy de any am'izany ilany atsimo ny grand tanàna any am'ty faritra Tsimondranno ty zany etsika ila zany fa afaka manao zavatra ampilaminana na any amin'ny toerana faran'izay be olona ary afaka tena hoe maneho ny heviny ampitoniny zao zavatra mitrango zao zany de tsy misy antony mihitsy tokony hoe ahitana fanaparitahana amina lacrymogène ary izy mirahalahy satria ny antony ary zao mbola misy zany de efa tena hafahafa no fanesana azy tena hafahafa anany takany zao ihany ilay tamin'ny sabotsy mantsy fa noho ny antony samihafa dia nodaroana an'izay lacrymogène izay fa dia miara-mientana aloha zany Tsimondranno ray manontolo raha ny zava-misy na dia ao anaty ambotay azy ary reto le olona na malagasy any anaty bus reto de hitatsika fa monsieur daholo ny 32 ans ozy izy nytenolo zay mitsikitsiky satria dia zava-dehibe zay atao efa afahana maneho hevitra ampilaminana izay tsy manana repera ary zalahy aloha fa tsy fantatro nareo amin'ny rahalahy eto amin'ny plateau hoe mitodika makaiza moa na mandeha makaiza na aiza ho aiza no misy an'reto le toerany reto mianika tamboho ihany koa ny mpanao gazety makasara eo anatin'izay rehetrarehetra zay fa dia eny Tsimondranno zany izy tia dia miandritsika ny fanampanazavana rehetra mikasika an'izany ny sur terrain ihany koa everina zany fa hoe izy moa namina enikaza zany ny fanambarana iombonana ho ataony reto candidat raiky amby folo miaraka reto satria talohan'ny dinana teny tanikatsaka teny nitosy teny de nisy ny fionan'izy ireo tamin'ny zareo membre atao anatin'ny FFKM izany tsy atao aloha de mbola tsy misy mipika ny resaka kanefa ny antenaina fa tsy maintsy misy ny resadresaka ho atao amin'ny mpanao gazety rehefa avy eo indrindrindrindra farapitso no anomboka raha ny calendrier électoral no jerena ny fampielezan-kevitra mikasika ity fifidiana zay ho atao amin'ny 7 volana novambra ity ka tsy maintsy isy ny teny ho ambara reto candidat reto mikasika an'izay ataontsika hoe fanombohana ny fampielezan-kevitra izay fa ny sura aloha ny sura de efa nambara ny filo Roland Ratsiraka omaly tao anatin'ny fanazavana nona lefa tao anatin'ny FB fa hoe ny sura aloha de hoe tsy hisy fisaraham-bazana fa ny fanapahan-kevitra ho raisina mikasika an'io resaka propagande io dia iombonany rehetra faniry
ya nantany maky enkajy ty hoe tsy manana repela dia manontany ny élément sur terrain tsika efa miaka ampiakarana le andramina ohatra miazo an'sovy anazy zany dia ivoaka ty apasika zay zany le lalana zany hoe ivoaka ty andotam-penaka zany zay zany io lalana hoalehan'ny candidat etsika mpilaminana tena mpilaminana ny vaovao voaraintsika dia hoe mandray ny laharany eny an-dalana ny vaoka ritatsika amin'ny sary tokoa zany a ny miorakoraka ny fifamovozana dia miezaka mandrindra azy ny sécurité ny candidat amin'izao fotoana izao a tsy misy fanakorotanana tsy misy an'kio hoe fahasimbana fiara na salamizany zany a fa dia misotra zany hoe mifampicomprendre ny rehetra eny amin'ny lalana zay andehanana eny itododo iakatra zany azo aty apasika andotam-penaka ity filaharany ity zany a zay lahara manjoy lava dia lava mihitsy a ary ity ny fanamarenany antoena dia hoe ity mihetsika zay tena misy ambiansa be indrindra satria bapampa marobe no eny sifle marobe banderole sy pancarte ao zany hoe leo any vidim-piainana leo ny vidim-bary miakatra ao ny hoe tsy manaiky candidat vazaha ao ny hoe mila fifidianana madio ao ny hoe avereno amin'ny ara-dalàna ny firenena zany banderole marobe zany a hitatsika ny banderole amin'ny teny frantsay ihany ko hovakiko eto satria nalefako any any amin'ny namana technicianna le izy a mba ahafantaratsika zany hoe inona zava-misy eny atoerana dia misy le hoe stop violence zay koa zany a banderole eny atoerana non aux abus de pouvoir zay zany zao zany zao zany a ny soratsoratra marobe a raha ohatra faniry sy enikaja ka hoe resaka mazava no antony nahatonga andreo candidat raiky amby folo reo hidina teny tanykatsaka teny dia hoe voalohany aloha ny tsy fanekenany hoe firotsahana vazaha irotsaka hovidiny eto Madagasikara faharoa tafitsao anatin'izany a ny tsy fankatoavana itsony a ny ACC sy ny CENI ary ny fahatelo dia ny hoe a famerenana ny tanitadalàna amin'ny fametrahana fanomezana ny filohan'ny antemerandoolona ny fitantarana ny tetezany intérim zany zay le araka ny lalàna dia amin'izao fotoana efa lasa miditra ny vahoaka ao anatin'io ady hevitra io ary samy mitondra ny etaeta sy ny alahelony izay efa niainany tao anatin'ny taona maro tao anatin'ilay firenena izay no mahatonga an'io le hoe resaka vidim-piainana io resaka tsy fahazakana jirama io sy ny sisa izany hoe amintsika miteny zao zany a dia lasa généralisena manenik'azy Rakotomanantsoa ny antony mahatonga an'le vahoaka hidina andalam-be fa tsy noho ilay fangatahana anankitelo na fanampiana reto fangatahana telo na efatra entiny reto candidat raiky amby folo fotsiny ireto tena marina zany Sokobe Arfedy a faniry Razafy Manantany a sy Ratolo-Janahary a ny antony dia tsotra raha misy ihany koa ny atao hoe fiarahamonina tsy mikosomaso mena ary ataontsika hoe mahasamana hevitra dia eny amin'ny district Atsimondrano iny satria isan'ny faritra tena nahita faisana ary tena nijaly amin'ireo atao hoe tsy fahombiazany fitantanana sy ny voka-dratsy sy ny fanapahan-kevitra politika samihafa noraisina teto amin'ny firenena ny district Atsimondrano raha ho resantsika amin'ny fomba mahitsy ilay izy faniry Razafy Manantany ary Fedy Ramanandray be dia tsotra be a ny zava-mitranga ny district Atsimondrano a be vahoaka ho isika teo be mpifidy a saingy ny arahana nahita sy ny arahana alala ihany koa fa dia maro ny ataontsika tsy fandrimpahalemana maro ny fanafian-jiolahy ny vonon'olona maro ny mpiarabelona zay tsy mahita ny aniko hanina itsony a vokatry ny atao hoe fitotongany ny vidim-piainana maromaro reto candidat reto grand complet zany mazava ho azy Jean-Jacques Ratsetson ihany koa tazantsika eo a ho an'ny mpanao gazety sur terrain ho antsika technicienne ao ambadika ao a raha misy afaka manome toromarika ho an'ny mpanao gazety sur terrain mba ahitana sary maneho an'le vahoaka be ao arinany reto candidat reto a dia mba izahantsika lamina tsy fantatro hoe ahoana ny fomba anaovana an'izay zany ho antsika technicienne na izay afaka manome baiko ny Ratolo-Janahary angamba ny tsara toerana indrindra satria izy ny Kolo TV no mandray antsika amin'izao fotoana zao raha misy afaka manome toromarika mba ahitany ny malagasy maro manerana ny nosy sy hatrany ivelany any a ny tanjozotra
tanjozotra n'olombelona manaraka nyreto kandida mirotsaka fidiana filoam-pirenena ireto amin'izao fotoan'izao a dia zava-dehibe ny fahafahantsika mijery an'izay sary izay fa mazava zany tanira tolo-janary fa dia azo atao mihitsy ary ny malagasy dia endry ny malagasy dia tsy miditra ao anatina lozika anankirotana ary ny malagasy dia saro-piaro amin'ilay hoe firenena raha manana faniry ratolo-janary bilan kely ny tamin'ny sabotsy teo hoe mandrapoveriny sary amin'ny endriny hafa indray satria tsika io miezaka mahazo plan samy hafa zany a dia ny bilan tamin'ny faran'herinandro teo manodididina ny efatra teo ngambizay no voasambotra mety loatra satria tsika mbola miezaka mikaroka ny fahalasany entana zany fiarakodia sy sonorisation lasany ny naratra ampolo ho an'ny naratra zany a satria dia maromaro la hitranganisy teny ny fanamariana tamin'ny sabotsy teo hoe tsy fipoahana na fanapoahana entina mandatsa-dranomaso no tsikaritro amin'ny akabeny rehefa misy zany le dispersion hoe fanaparitahana fa nahitana tranga hafa zany izy ty de ohatrany hoe misy grenade ohatrany misy potoby na salamizavy satsika zay nalefa tamin'ireo mpanao fihetsiketsehana amina hetsika mpilaminana zay nahatonga ny fahavoaza filomarika ravalomanana teo amin'ny tongony tandrifiny tibia zany tamin'ny tanany ihany koa ny député fetra teo amin'ny feny ny andriamatobarra fatrolaza ihany koa fatatsika fampitian'izany ray mpianakavina moa dia rakotra fahasimbana mihitsy ny vatana taty amin'ny tandrifiny nonony tandria amin'ny tandrifiny tarehany tantoliara ihany koa hitatsika zany hoe akoatry mibalika otsoa akoatry ny entina mandatsa-dranomaso dia misy pitiby zany ao anatina grenade dia tena haitsika moa techniquement le izy eo amin'ireo fitaovana zao ny fe satria miterika afandratrana l izy raha ohatra manko zany ka hoe lacrimogène araka ny nazatra hatramin'izay dia iny setroka iny zany alefa anyorinna n'lay mpanao fihetsiketsehana zany ny setroka dia entin'ny rivotra le izy dia iny manaparitaka sy makofona n'le olona amin'ny akabeny na le hoe assourdissante makareny-tsofina dia tonga dia mitsoka zany le olona na le poudre zany dia iny poudre iny zany mety makofona izy afafafina fa le tranga zany dia natsipy le izy ary misy fikendrena manokana mihitsy teo anolohana kandida dia zay ny nahatonga n'le faharatrana marobe zany tamina éclat dia zao zany hitatsika amin'ny sary miakatra eo ambony fiarakodia zany ireo kandida ny azo antoka amin'ity zany dia mety kabary ny hitatsika Brunel Razafitra Androfa kandida ny APM kandida Ravalomanina Marika kandida Tahirina Razafinjoelina kandida Ratsetsan kandida Ajo ny kandida Hery Rajonary Mampianina kandida Parena Augusta za zany hitatsika kandida Roland Ratsira ny Tsaromariana manana solotena sur terrain ary marobe ny kandida Iandro Robel zay ao anatin'ny tsy fahasalamana amin'izao fotoana izao so mankotsika mieritreritra hoe tsy ao ny kandida Iandro Robel dia tsy ao ny solotena tena ao ary miasa mafy miaraka amin'reto kandida ireto misy toerana zany ty zay hikabariny kandida ary misy ny sonorisation dia hoenitsika l izy enikaja sy Yarfity Fogeto Tosini zay no nifangatanareo ary tsy mitsokady satria feonareo ny feo noetinay vonina sa tsy vonina sepitry mitsoanareo an-dalantsika sa tsy sepitra sepitry ny délestatsika sa tsy sepitra Jurun kandida rehetrarehetra mba hiverena ny fanarahan-dalàna eto Madagasikara. Misaotra tsika rehetrarehetra nanotrona ny kandida raika ambin'ny folo, misaotra misy Tasiny. Nitetezina daholo ny tanàna rehetrarehetra ary tao anatin'ny tantaran'i Madagasikara tsy misy hoe kandida raika ambin'ny folo tonga teto zany Ratsendroany masatsy anao fameko an'ireo kandida aman'ireo ny tenenana dia misaotra Tasiny Vantsika ny tolona miafangesaitsika tompony ambony tanana zay matsapo fa misy délestat
maiky tsy misy inona simba fa rehefa zaho mipitika antsika mana sa tsy mana ampilaminana no nanaovanay andietsika ty tompolasy tompivavy anaty fahendrena sampilaminana fazambiny fa nibora foana tsy azaka an'izany tsy manaza zon'olombelona izy zontsika no maneho ny hevontsika mana sa tsy mana anambotana ny tosmavitazy Bantosa si manaiky vazatsika eo fitingana tsy misy gasy any tsy mila sese mitanila mana vaza ay tsy mila seny ilana ny vaza fa mila seny vaovao mila mamety ny sezy zany ny asise mila gouvernement vaovao tsy mandeha mandeha sa tsy mandeha tsy la gouvernement tany tsy misy tensione mila gouvernement misy ny soltenany candidat raiky ambe folo Fasita dade simana dade simana dirani tosini dade soba betsaka anareo zahay candidat fa zao manapoa tsy zava-ataorana itsina fa eo anareo ka raha izy zay izy elapitso tonga de mivao azy izy eo de l'États-Unis andremora tsy tokony areo lapitso lapitso agabe saya Itsagana Padura, Itsagana Pachamana Nayai, Sanua, Usadimura, Bijuru Saipukule, Itsagana, Itanura, Itsagana Pachamana Nayai, Sanua, Usadimura, Bijuru Saipukule, Itsagana Isarua
Amindray ny eto amin'ny plateau moa zany fa makavakana mazava ho azy reny no sary teny itosy teny zany hoe tsy ao anatiny zany ao anatiny tanteraka zany am'izao fotoana zao vao nanomboka teo amin'ny 30 minitra teo zay raha ny tena marina ny zavatra nitranga sur terrain zany zareo tena itosy teny misy fanampim-baovao fa niry Razafy Manantany ny kabary teo ambonin'ny pick-up zany no candidat dia niditra ao anatina fiarakodia satria ny candidat koa raha ny fatatsika zany a manana tena calendrier be amin'ity tontolo andro ity ny fiaonana amin'ireo masovo misesisesy ary indrindrandrindra zava-dehibe a mbola ho resahany Arifide Ramanandribe rehefa aveo a fifanotrona ny candidat satria tsy maintsy alefa hotsaboana ny velany ny candidat Andry Robel zany a no niantony manokana amin'ny fahasalamana satria tena misy fahavoazana fafandonana nahazo azy mafy zany a ny faritry ny lohany a tamin'ny nitranga tamin'ny talata moa iny Arifide Ramanandribe de misy ihany koa ny fiaonana amin'ny FFKM mbola aloha conférence de presse ny candidat zany hoe ny programme ny candidat androany zany de azo lazaina fa tena hoe chargé feno tanteraka akoatrin'ireo vahoaka ka eny akanja am'izao fotoana zao ny vahoaka tsy mahafoy tsy mahasaraka amin'ny candidat zay tena analikisa ny filaharany eny ary namaro aza ireo vahoaka zay amilahatra tsisy fahasimanjavana tsisy fahampitehana ary tsisy fandratrana dikan'izay zany fona le adevitra hoe mpanakorotana ny candidat fona le adevitra mpanakorotana ny mpiaradia amin'ny candidat raiky ambin'ny folo fa rehefa misy zany nietsika tahaka izao dia tsy avy any amin'izy ireo ny fanakorotanana fa avy amina hery hafa le fanakorotanana Arifide Ramanandribe ny zavatra hita tena hoe ny vaingana zany teny tosy teny a de voalohany aloha namana faniry a enikazara kotomanatso de hoe lasa nahazo dimension hafa tsy lehibe ilay tolona ataon'reto candidat raiky ambin'ny folo ireto raha ohatra ka nambarantsika tany am-boalohany hoe ny ady amin'ny fiverenana amin'ny ara-dalàna sy amin'ny tsirariny no tena notakina sy ny hoe hitovizana ireo candidat raiky ambin'ny folo isa ireo dia tafiditra tanteraka ao anatin'izay ataontsika hoe filinina na ambiance iarahana amin'ny candidat zay amintsika ny teny zao a ny vahoaka ary teny Atsimondrano no nahitana voalohany zany i faniry i Enikazara Kotomanatso hoe ny fitakina no resahatsika ary resahatsika io ny hoe atsito ane aloha tamin'ny faraparan'herinandro iny de mbola tsy niresaka tsika ny olana mianjady am'ireo vahoaka ireo e ny olana goavana be iainan'ireo vahoaka ireo e fa mbola ny olana araky ny resaka mikasika ny fifidianana fotsiny noho ny resahana fa izao zany de efa tafiditra angaredina
sy ao anatin'ny angarediny vaoaka ihany koa izay ataontsika hoe fiainana andavanandro ny vaoaka malagasy izay mikasika ihany koa le ataontsika hoe kely ny fotoana janona teny na mananiky azy satria ny chronomètre eny am-pelatananao de manambara fa teo amin'ny atsasakadiny teo eo ny resaka na nataontsika hoe fiarah-mientana nataon'ny kandida 120 tamin'ireto vahoaka ny taosy ireto izany nefany tao anatin'izay vanimpotoana mbola mitoy le izy sur terrain fa nirazafa vanimpotoana foy de foy zay a tsy maintsy efa lasa ny kandida na amin'ny kazarakota manatsoa satria efa hitatsika teo ny fandaram-potoana fa misy ny fandaram-potoana izay tahaka ny ataontsika hoe ny fionana amin'ny misy vaovao ato hoe mety ho tonga hatreny amin'ny fito ambin'ny polo hectara mantsy Afrika Atsimo de any amin'ny amin'ny 20 ora any hoany raha jerevantsika zany lera fito amby hectara moa mazava loatra fa lalana andalovana iny fa sura aloha de efa tsy nitositsony ry zareo am'izao fotoana izao na de maro ara ny olona mbola maketahita nijanona ny zareo eny satria araky ny nambarany fanivy teo hoe embouteillage be la izy tafitsy ao anatin'izay koa le ataontsika hoe fiarah-mientana ny kandida mbola tsy nisy ohatrany ty le retsy a de tsy azotsika hoe iza moa zany tena manakorotana an'iza de iza ny tena ty fihavanana ao anatin'ilay firenena de iza ny tena tsy ty fihavanana ny antony mahatonga atsika amin'ny tena zany de tsotra fotsiny namina endrika azy raha ny eno ny filoha teo aloha André Rajoelina tsika omaly de nilaza ny tenany fa mpanakorotana ireo kandida reo mahamenatra sy mameoatra ny fihetsika seho an'ireo kandida reo rehefa mahita nefa tsika kehitsiny de hoe raha nisy naratsa ary naratsa tany amin'ny lohan'ny filohan'ny ARB Robert Andry dia tsy honon'ny samrery na hoe filin'ny samrery na revon'ny samrery ny hoe de hotsaboky ny vady aman-janako andeha anao ho atao évacuation any an-dalana fa ny zava-misy de hoe ireto kandida miaraka ireto niara-natsa azy a any amin'ny aéroport international Livato tsy mbola nahitana an'izany teto Madagasikara hoe kandida ifanohitra ao anatina fifidianana filoham-pirenena mirahina tahaka izany sary moa zany de mandeha eto a eny amin'ny faritra 17 Sovena Pasika raha izao ary fidramana de tsy tampisaina raha ohatra zany ka hoe ataony total de note na maneniky azy rakotomanatsoa tsy mila hoe estenina tamin'ny fa 7 efapolo taona anao ka nandraisan'ny prix Nobel ny mathématique sy ny physique fa raha ohatra ka ny olona tany tosy no atoy am'izao olona aty amin'ny Sovena mbola Pasika io fa tsy mivoaka ny fito amby 10 hectare de azinony fa raha ohatra ka atsojobe no nomeny ary reto kandida reto a tsy omby zany atsojobe izany no antony na maneniky azy kotomanatoy lazatsika hoe iza ny mpanakorotana marina am'izao fotoana izao ary rehefa tsy misy ny zandary sy ny miaramila ny amin'le faritra dia milaminy masitony ireto le vahoaka sy ny kandida ireto iza zany a no mpaniraka mpanakorotana ary iza ny tena mpanakorotana anjaratsika menakavy any mamaly an'izay tsirairay aby ny azo antoka aloha rizy mirahalahy rizy telo mirahalahy de zao tena tsy maintsy nisy nahazo tam'le varivary kely zarazarainy reny am'reto vahoaka maro tam'ireny nahazo maro tam'reto tsy maintsy mba nitolotolorana an'le vary mory inona mory fa de ny olona koa efa tonga saina efa tsy hoe omenao varivary kely fa efa gony izy sovenandranona ohatra zany de zao aloha e mila miandry aloha zany nareo amin'ny ambasadiny Afrika Atsimo fa ny vahoaka no masy mandidy a de ny vahoaka aloha zany no mamaritra ny hoe afaka mandeha mafy sa afaka mandeha mora ireto kandida reto satria raha ity fandaram-potoana ty tokoa de amin'ny 12 zao a de misy fotoana an'ireto kandida reto amin'ny masovoany Afrika Atsimo izay misolo tena ny sadek eto amintsika manoloana ny zava-misy eto amin'ny firenena am'izao fotoana izao a fa dia izao arahantsika zao zany ny sary ao anatin'izay rehetra izay averiko ihany amin'ny hoe na voatabiraire tsisy vohitsaka eto tsara manamarika na amin'ny nikasa dia akoatran'izay fiatsona maika ny ataon'ny ambasadiny Afrika Atsimo am'izao fotoana zao zany hoe ny ambasadiny Afrika Atsimo zany no niantso a ahafahana hoe miresaka ny zava-mitranga eto amin'ny firenena de ho hitatsika eo moa zany ny toyany zany rehetrarehetra zany de midika hoe nanantona ny tany amin'ny ambasadiny Afrika Atsimo ve sa ny angaviny teo anivon'ny sadek ny ankilany zany hoe ny ka Andriamatoa Andry Rajoelina mba ifampiresana sa manao ahoana sa initiative ny fianakaviam-be raisam-pirenena mihitsy ny hoe alao atsona de resahana zany rehetrarehetra zany moa de ho hitatsika eo zany no fandehany amin'ity tontolo
ratolo-janary mazava moa zany iny reny ny fanehoan'ny vahoaka ny fakasitrany ny fakasitrany anyty tolona ho an'ny famerenana ny Madagasikara ho tany tandalana ity apita eo ihany ny resaka eny amin'ny naikanja rehefa avy eo fa iverenako kely fotsiny ny zavatra ny resahan'ny Andriamatoa Hermanina Razafimahefa mahakasika ny resaka fitantanana hoe tsy ara-dalàna sy ny ara-dalàna satria izay no ivony ty fitakina ity erina tandalàna Madagasikara atreto aloha akoatra ny zavatra rehefa nyresahan'ny Arfidy Ramandraibe teo hoe nisy ny tery avy any ambadika any de anisan'ny ahitantsika taratra n'izay ihany koa ny fifametrahana n'ilay tsindry mivantana na akolaka satria tsy mbola nisy hatreto ny famindram-pahefana teo amin'ny mpitantana amin'izao fotoana sy ny filoha teo aloha izay niala fotsiny ny tsy fanarahan-dalàna mazava loatra ao ambadika izay satria rehefa misy ny tsy fanarahan-dalàna de hitatsika fa na ny gouvernemanta zay misy eo lasa angady tsy matapakahatra hany ka mampiasa an'ilay mpitandro ny filaminana ho amin'ny famoretana sy ho an'ny raha matahora fotsiny ihany izay le olana ao ambadika izao fitakina izao rahantsika malala ny zava-misy fa nisokatra ny mason'ny vahoaka indrindra tao arin'ny filazan'ny Andriamatoa Hermanina Razafimahefa efa nivonina sy efa fatany ny anjara andraikiny fa nisy fanerena tao ambadika izay na inona io de nisy fanerena ary zay fanerena zay de tsy manara-dalàna ary io fanerena io tsy ny filohan'ny antenimieran-dolona ihany niaran'izay fanerena zay fa na ireto gouvernemanta am'izao reto koa range mety misy fanerena koa ambadika izay hoe tsy maintsy ataonareo tsy maintsy raisinareo io na de efa hita baribary aza fa tsy mandeha araky ny tokony izy ny fiainam-bahoaka ka na tonga nyty etsika ity tonga hatrany amin'ny sosialim-bahoaka tonga hatrany amin'ny mararany vahoaka tonga hatrany amin'ny aty vilaniny vahoaka nisy ny filazana teo hoe no ny antony tsy miakina amiko mihitsy izany hoe tsy ny filohan'ny antenimieran-dolona zany tsy te hanara-dalàna fa nisy ny tsy nampanara-dalàna azy de mazava ny resaka fa ilana ny famerenana ny Madagasikara ho tany tandalàna amin'ny fomba ahoana lazana mantsy tamin'ny omaly ao anatin'ilay kabary nataon'ilay namana frantsay omaly hoe tokony ho sarotiny amin'ny tanindrazantsika isika asa le isika tondrona ao anatin'le izy hoe iza le isika miantefa amin'ny malagasy ve zany satria raha mietefa amin'ny malagasy de mazava tsara io mpisolo tena-tapisaka io fa tsy ao anatiny izy fa tokony ianareo no nampiasany fa raha isika ka ao anatiny izy de ny frantsay angamba zany no iresahany fa tsy ny malagasy oatra azy tsy malagasy akoatra azy satria izy efa misaka zoam-pirenena frantsay ny zavatra hitatsika tena amin'ny fiarahamonina teny de jereo fa misy ny fanamelohana izay nataon'ny olom-pirenena nataon'ny fiarahamonim-pirenena nataon'ny fikambanana nataon'ny syndicat ka angamba tsy hoditsy hita reny zavatra ireny ary ny mahamaika ny sasany moa de any amin'ny resaka fampelezan-kevitra ny fampelezan-kevitra zay tsy isy no ndeha hiasaka zahana sa ve tereko masaka izy ity raha fifidianana filoham-pirenena frantsay angamba de mety hoe tsy naninona fa azony natao fa le izy fifidianana filoham-pirenena malagasy ary malagasy no andrasana ao anatin'le izy de ny tsy manara-dalàna indray no milaza ny tenany fa manara-dalàna ka ny fampisaraham-bazana ny malagasy re tompoko aoka izay raha tsika mahita reny ny fitakina sy ny fandehanana eny an-dalambe ampilaminana fa tsy misy mihitsy raha teo raha nijery le sary teo tsika mbola mivarotra ny mpivarotra lazaina fa hoe tsy afaka nanao ny fitadiavany ny olona tamin'ny sabotsy diso kosa angamba zany ary misy sary manam-pirofo an'izany hoe ny fitakina natao tamin'ny sabotsy de ampilaminana ary mitoy ampilaminana izy io resahana fa manara-dalàna ny mpitantana ka milaza fa hoe ataovy eny amin'ny magro eny eria Tanjombato ny fitakinareo fa nanan'olo tsotra angery eny tsy azonao terena de io hitatsika mazava tsara zany zao fa mitoy ny fitakina mitoy ny tolona ho an'ny famerenana Madagasikara ao anatin'izay tany-tandalàna zay ny fifampiresahana ireto candidat reto de miteny foana hoe mila fampiresahana ty amin'ny inona moa zany ny vondrikery zay misy eto Madagasikara ny fiarahamonim-pirenena ny fianakaviam-be raisam-pirenena misy zao ny antso atao an'ny reto candidat reto eny amin'ny masoivon'ny Afrika Atsimo raha tsika ny fivoaran'izay toedraraha zay eny akanja eny
fa tsara ihany manamarika ry izy mirahalahy fa misy ihany koa ny olo-pirenena tonga eto anoy an'izay vahiny rehefa avy eo raisitsika eo rehefa avy eo misy ny antso avy any amin'ny isaparitra any vao resaka teo moa ny mahakasika ny toliara natsidiky namana enikaja rakotomanatso hoe ny tany toliara dia anisan'ny nahazo an'izay raha matahora zay ihany koa ary beny na ratra asana misy an'le sary reny rehefa avy eo avoakatsika eo sary mahakasika an'ilay ratra tany toliara sy ny tany amin'ny teny tanymena ny tatitra aloha hatreto dia nisy ny voasambotra tamin'ny sabotsy izay mety everin'ny olona sasany tokoa hoe tsy voaresaka eto eny tompoko fantatray reny olona nosamborona tsy andrariny ireny ary raha ny atotanisa dia mihoatra ny efatra fa tsy haiko ny voalaza aloha treto dia le vehivavy anankiray sy lehilahy anakefatra no tonga taty aminay ny naratra dia maherin'ny enina ny olona akoatra ny kandida zay fantatsika hoe ny kandida marikaravalomana anisan'ny voto eo amin'ny tonga izy tamin'ny tanany fa ny olotsotra ihany koa dia nisy ary tsara manamarika fa efa misy ny fandraisana tanana ataon'ny collectif de candidats ho an'ireny olona izay naratra ireny nanomboka tamin'ny sabotsy ka hatramin'izao mbola mitoy izay fanampiana sy fitsaboana n'ireo olona izay niaran'ny herisetra teny amin'ny tolona mpilaminana izay natao tamin'ny sabotsy izay somary apitsika ihany ny fanahy-baovao samihafa sisy enkanja zany satria manana raisindray vetivety aloha misy miantso misy ny vaovao mantsy miazakazaka be dia mivoaka miditra za no terendry zalahy tsy afaka mihetsika eto ampovoany eto fa izy ro lahy reto fetsy be dia za ny taraketo mandray appel namana faniry ato dia ampitaina vaovao daholo zany ary tafiditra ao anatin'ny asanay mpanao gazety moa ny mandray mivantana ny antso ny vahiny samihafa koa satria ny Kolo TV FM no tompotrano am'izao fotoana izao dia ny eto anivon'ny Kolo TV FM zany no mandray sy mandamina hoe iza no mandroso iza no afaka miditra miakatra ety amin'ny plateau amin'izao fotoana izao ary maromaro no everitsika fa ifandimby eo ihany atao anatin'ity fandaharan'angaredona ity fa ny zavatra horesana ihany koa dia ny actualité androany ny zava-mitranga androany zany no votoatiny izay atao hoe interview na fivainianana zay mety isy mpanao politika ho avy eo sy ny sisa fa dia ho alamitsika sy ho arindratsika eo zany rehetrarehetra ny faniry raha zafa manantany raha ny programme maro samihafa dia manana fotoana zany ny kandida raiky ambin'ny folo amin'ny masovo anisan'izany amin'ny vony Afrika Atsimo zany satria ty zavatra ty moa zany dia efa eo ami'setra resam-pineny zao adevitra zao zay resantsika izay ka mbola raikitra eny hitao sy andranona ohatra reo kandida satria tsisy voana mihitsy eny amin'izao fotoana zao satria rakotra olona tanteraka eny hitosy fa na izany ny namana eny aterina zany dia misy ny teny misy mpanohana an'le laharana anankiray iny zany eo amin'ny folo eo miezaka manao provocation fa tena mitandrana mafy ny vahoaka maro be analikisa eny atoerana ny teny tsy hiditra ao anatin'izay provocation zay tena hoe tsy hiditra ao anatin'izany mihitsy mba tsy isina fifandomana zany dia manao fandaminana ny eny akanja zay lalovana zay etsika mpilaminana zay ny hoe avelao imenimeny eo reo satria amin'ny isan'ny ratsatanana ny isan'izy ireo zany dia ino moa zany lefa fomba fiady le tadiavina mihitsy zay isiny zay fifandoma zay dia ny afatra zay tonga ety amintsika dia hoe samy fotsiny maily sy mijery ireo manakaiky azy ho anareo eny akianja eny zany satria raha ny vaovao fantatsika moa zany dia hoe alalan'ny antso ataribia amin'ny alalan'ny finday zany zay misy fiainona zany na écouteur dia marobe aminareo no mandray an'ity fandarana ity dia mandray ihany koa zany reo afatra ka hoe samitsika mailo mijery amin'ireo olona zay manakaiky zany fa tsy anisa mmpanakorotana ary tsy tafiditra mihitsy any vovo mifanakorotana sy mifampedina samy sivily mihitsy ny etsika mpilaminana amin'ny akanjo fotsy ny sainam-pirenena zay ataon'ireo kandida raiky ambin'ny folo sy ho an'ny olo-pirenena marobe dia marobe analikisa ho isika satria raha ny entina toerana efa manomboka mahazo ny sary amin'ny fomba fantrakofana ambony isika namana enkatsa ny sary hitatsika toliara
zao zareo aleo aloha tsika tsy ijery ny any atoliara aloha vetivety satria mbola maro ny information eto toerana fa iverenatsika ihany reny rehefa avy eo fa ny anareo technicien mba omena toromarika ampitiavana apelina kely ho anydretraretra hoe ataotsika lara-pahamehana ny sary izay ampitaindreo namana mpanao gazety milaza mivantana sy mahitsy ny zava-mitranga eny ankianja zava-dehibe ary tena poanakira goavana be nambaranao teo fa ny razafy manantany efa tamin'ny herinandro ray manontolo io nefa noporofony reto eo anivon'ny collectif de candidat ireto fa tsy manakorotana izy ireo ary nanisy aza ny resaka sy ny laingezahana afafy atevezina ny amin'ny hoe gros bras e petit bras e bras moyen sy ny sisa atao anatin'izay ny resaka vola sy ny sisa de mazava be ary voaporofo fa de milamina ary mazava tsara ny antony izay idinany eny akanjy mazava tsara ny antony izay atao hoe maharesy lahatra ny reto collectif de candidat reto hoe tsy maintsy mijoro aloha de ambaratsika foana hoe fanarahan-dalàna fifidianana madio ary ny resaka miankina manaina satria fiandriana-pirenena izy ty olana rehetra na izay hotoany rara-pirenena sira tolo-janahary sy fanirrazafy manantany de hipetraka ho tahaka ny hoe didraikitra karazana jurisprudence ho alaina tahaka amin'ny hoavy eto amin'ny firenena ndikan'izay de tsy afaka mihitsy tsika anao tsinitsinina n'izao keondalana misy ny firenena zao ametrahana ny rehetra anara-dalàna ametrahana an'izany atao hoe fifidianana hifampatokisana zany fa raha zao no hoe terena ny fifidianana ao anaty ambiance tsisy fifampatokisana de azo atao zany amin'ny hoavy rehetrarehetra ny fifidianana tsy misy fifampatokisana ho terena ny fifidianana ao anatiny hoe misy candidat tsy manara-dalàna na tsy mahafeny fepetra de azo atao zany amin'ny hoavy ny hoe candidat tsy mahafeny fepetra na tsy manara-dalàna raha ho terena ny ataotsika hoe fitantanana ny firenena na fomba ametrahana izay mpitondra hoe ao anatina ambiance na crise izay tsy ahitam-baolana de ho lasa fomba mampanao eto amin'ny firenena ary zay mihitsy ny hoe tsy maintsy keondalana hovaina sy jerena manokana zany am'izao fotoan'izao satria raha ny tantara politika ny Madagasikara izy mirala dia ataotsika hoe niverimberina teto foana tamin'ireo taranaka ny fandimby ny hoe fisin'ny etsika sy ezaka hoe natao anovana zavatra teto amin'ity firenena ity fa tsy maintsy manontany tena zany tsika am'izao fotoan'izao hoe fa maninona moa aty amin'ny taona 3 sika menakavy no mbola tsy maintsy miverina manontany an'izany izany hoe midikan'izay dia tsy maintsy misy zavatra hovaina amin'ny fakany eto zany ary tsy maintsy misy ataotsika mihitsy hoe fibandrinana ny hoavy ampahamatorana satria ny zava-mitranga rehefa mipetraka ka maro toerana tsara ny fanarahan-dalàna eto amin'ny firenena mipetraka ka maro toerana tsara ny fitiviny rehetrarehetra manoloana ny lalàna manoloana ny ataotsika hoe zony ny tsirairay amin'ny fanahiokevitra sy ny sisa de mazava ho azy fa misy arofanina ho azy zany mipetraka ary rehefa misy ny arofanina sira tolo-janahary misy ny arofanina fanirrazafy manantany dikan'izay de mandeha ny anatin'ny fifanajana sy ny fifampianona ary mipetraka ho azy ny fifampatokisana ka tena afaka miaina mariny tsika hoe hifaninana ao anatin'ny atao hoe lalao madio amin'ny fiatrehana fifidianana ny candidat maro samihafa irotsaka ho fidina ianao sira tolo-janahary ray andro any fanirrazafy manantany irotsaka ho fidina zay irotsaka ho fidina efa mazava tsara zany am'izay fotoan'izay ny tontolo ilalaovana eto amin'ilay firenena amin'ny hoavy zany hoe ny zava-mitranga am'izao fotoan'izao de tsy azotsika apetraka na ho tsinitsiniavana ho amavamavaniny ary mila mitandrina tsara hiala ao anatin'le fandrika izay ezahana voizina eto amin'ny firenena dia ny filazany ny amin'ny hoe ady tombotsoa io ady sezy io sy ny sisa voaporofo zao fa olona iray ihany am'ireo candidat rehetrarehetra reo ane no lany filoham-pireneny fa misy antony ombona anao izay tombony amin'ilay lalao madio de hoe filaminana maharitra ho an'ilay firenena zany rehetrarehetra zany tsy maintsy resahatsika ary tsy maintsy ataotsika hoe zava-dehibe notsopehan'ny sira tolo-janahary teo amin'ny hoe fitantanana firenena amitsika amin'ny teny zao maromaro ny vaovao eny akanja so de manananapinina tiako ambara anatin'le etsika atao am'izao de ty resaka jurisprudence moa ianao teo zany hoe alatahaka amin'ny zavatra nataony teo aloha iny de iny didy miainga tamin'ny fakatahaka iny alatahaka tamin'ny zavatra nitranga de zava-dehibe tsy mbola nisy hatramina Madagasikara ny Madagasikara nisy an'izany hoe candidat iaraka ifaninana ho fidina filoham-pirenena no miara-mitaky ny famerenana ny Madagasikara amin'ny hasiny amin'ny resaka tany-tandalàna sambany zany nisy an'izany ary iny ilay antsoina hoe soatoavina
ny soataovana mazavabe a soa izay nresantsika hoe zavatra tsara zany le izy toavin'ny fiarahamonina zany hoe akasitrahan'ny fiarahamonina ny fisiny ka ny zavatra tahaka an'izao de alatahaka ho an'ny fiarahamonina mba tsy anaiky ny zavatra tsy aradrariny ary raha nisy ny firariana hatramin'izay nisy ny fampiavanana to Madagasikara de io ngamba no isan'ny porofo miariary sy tsy azo lavina amin'ny fampiavana pirenena nisy ngeny tsy fakazona tamin'ireo collectif de candidat reo teo aloha arakevitra ara-pisina saingy zao hitatsika zany zao fa manomboka miady ho ana zavatra anankiray zay ny fampanarahana-dalàna Madagasikara no antony isiny zao zavatra zao hipetraka ho tatary zany satria fametrahana indrindra le fampihavanana samy malagasy ka azavadika fanakorotanana le izy ny olona te ampiady rehefa misy moa ny miavana de misy foana ny te ampiady tsy mahagagy zany fa ny olona le te ampiady indray no milaza fa hoe manakorotana ny Madagasikara ny manakorotana fiarahamonina ny fisiny ty etsika ataon'ny candidat ty izany filazana zany indrindra no tena manakorotana anisany tokony ho alain'ny fiarahamonina ny fotony tahaka ity zava-mitranga ito amin'ny firenena ity ny fametrahana an'izany hoe ny malagasy masy teny an'izay hoe ady no mba lampianakavy ny mandresy tsy akorana ny mandresy tsy obina ny resy tsy akorana raha tonga zany ny valim-pifidianana de anisany toavina tsara voizina ny fisiny reto hoe collectif de candidat reto naneo ny firaisankina ary ny vahoaka malagasy izay miaraka aminy maneo an'izay firaisankina zay io firaisankina io tompoky tsy tenenina fotsiny fa io vavolombelona zany firaisankina sy fihavanana zany ary ay mbola misy ny tena fihavanana malagasy satria io porofon'ny collectif de candidat io ny tena fihavanana ny fiombonana amina tanjona iraisana de ny famerenana Madagasikara ho tandalana ny famerenana zany fiandriana pirenena zany ary porofony zany tsy nijorojoro fahatany akory ireo solombavambahoaka izay miaraka solombavambahoaka hoy solombavambahoaka izay miaraka amreto collectif de candidat reto matsapa fa tokony ho solo tena vahoaka marina izy amin'ny fitakina ny famerenana Madagasikara ho tandalana misy vahiny moa eto miaraka aminay solombavambahoaka ny Madagasikara vao vito amin'ny boriboritany fahadimy raha tsy diso Andriamatoa Fetra Rahalambo Rahalambo zafy mbololona raha zafy tsy mialina zay le anarana lavalava le izy de somary sahirana mbola foinona zany miarabanao miaraba Andriamatoa solombavambahoaka nde eto ny resadresaka satria nisy ny tatitra ngamba tokony ataonao maha solombavambahoaka anao na tsy afaka nanao an'izay za tamin'ny sabotsy nisy ny zavatra nitranga izay ianao anisan'ny voaratra tamin'ny sabotsy efa salama tsara ianao ao tsara fa de ao anatin'izay aloha no anolorana ny araba ny mpanaraka n'izao fandarana angarediny zao iarabana ihany koa nareo journaliste mpamakafaka teknisianina rehetra any ambadika any ao ambadika koa namana faniry tsika rehetra mandray anjara mifampitana mivantana n'izao fandarana zao mba ho hitany besin'ny maro ahitana ny zava-misy marina eto amin'ity fireneny ity fifaliana ho andray no mifanatrika aminareo eto namana isany afahantsika mifampizara ny zava-misy tato anatin'ny andro vitsivitsy zay sy ny zavatra tokony hitondrana atao hoe fanamariana satria be deabe ny zavatra tsy rariny fa zavatra mitranga mampalahelo tsy mendrika tsony ny fihavanana malagasy satria na very ilay tsikalakalam-pihavanana fa natakalo vola aniriny vola no nahatonga zao zava-misy rehetra mpahoriana vahoaka zao ka anisan'izany voalohany indrindra satria ny teny namana teo isy le anarany ifetra moa ty zany solombavambahoaka aloha zay no alalan'ny maro de voafity tao boribory tany fahadimy sady filoha mivondrona parlementaire tim anisany nandray anjara tamin'ny sabotsy teo ary taorianan'ireo candidat fanotrina tamin'ny diabe ampilaminana zay no nitaterahana sy ny kasay no taterahana nefa de reniny setriny anisany victime ny aina izany herim-pamoretana sy fampahoriana ataon'ireo milaza fa manana fahefany zany ny tenako satria tantara fohifohy ny zava-misy tamin'ny asabotsy ny nahazo ny tenako aloha ny fantatro ihany koa ny nahazo ny vahoaka marobe izay namaly ny antson'ireo candidat raiky ambin'ny folo ny zava-nisy dia nisy ny fanapoahana ny fanakanana ny etsika zay natao ampilaminana natao tamin'ny vahoaka ary nanohan'zany fanapoahana zany dia teo atany mena teo akaiky ino moa ny anarany PPSEG atany mena raha nanatena ny vahoaka fa ampilaminana misy ireo mpitandro ny filaminana zay mitarika eo anoloana
dia ohatrany hoe miankadre zany de nanatena fa izotra pilaminana zany tampotampoka teo nefa de andraradraraka mitifitra zay tsy fantatra itsony fa mino fa nisy tao ny bomba lacrymogène nisy tao ny bomba sourdissante ary nisy tao zavatra nipoka zay tsy fantatra piaviana tsy fantatra veza fa teo anelanelany tonga zy tsy ampiray metatra nelanelako sy ny flora valimanana ary ireo candidat hafa reo fa nitenako moa zany teo akaiky ny président ravalimanana nyrefitra zany bomby zany tonga de niparitaka de nisy tsatoka taty amy lamosika taty anakiroa de nisy ataoko hoe zany etrehtra hoe potika ny tenisiko sy potika ny jean fa rovotra fotsiny zany ary rehefa rovotra zany de nahita ranotsika ako teo ambonin'ny loaliko nanomboka nisy za ohatra misy mangatsitsika ty ambonin'ny loaliko aty zany nisy tapaka toy ny tapaby zay ohatraohatran'zao ny alavany eo amin'ny 10 cm eo niletika tao anaty teo ambony loaliko dia de ato ny sary moa fa asa raha mety afaka alefan'ny faniro amin'ny écran rehefa any amin'ny faniry sary dia tapabia ohatraohatrazay io ny alavany hita moa sary rehefa avy eo fa ny tsy napoiziko akoatran'izay zany de zay moa nampandera satria rovotra ny jinako eo amin'ny 3 cm eo tsy hitako hoe avezany fiaviana io zavatra io fa nikendrena izy io fa nipoahany fotsiny nitako de hoe teo ambany tongotra isy président ravalimanana teo anelanelana mianaka eo anelanelanay zay zany efa ty amy larana fahatelo izy eo amy larana voalohany sy faharoa hoe président ravalimanana miaraka amreo candidat fa misy tany zavatra apokan'ireo mpitandro ny filaminana anaovana fananina andratrana na amonona mihitsy sako ny manambara sy miteny an'zany eto pabe maso toreny voaka rehetra fanambaranao zany tsy tenitenenina foana zany andre matosombavam-bahoaka fikendrena manokana sy famonona mihitsy mavesatra zany vambola nampiasainao zany ahoana no anamarinanao an'izay zavanitranga tena kianjy zay efimbetsaka ny atrehana tolona misy ny fotoana nanomboka tamin'ny ray soroa arivo hatram'izao fotoana itenenantsika izao nisy ny fandefasan'ireo mpitandro filaminana atao hoe bomba mandatsa-dranomaso fa ny tamin'ity ndray mitoraka ity dia zavatra hafa mihitsy no hita satria araky ny teniko teo mbola netiko ato ny pirofo araky ny teniko teo mino fa voalefan'ny faniro zany fa nalefako teo zay tamin'ny asabotsy satria mbola tao anatin'ireny sakoroka sy ny korotan'ireny moa de nanentsika dokotera nanentsika toera-pitsaboana nanaovana n'le pansement satria nijininika ny raha dia tao anatin'izay mbola tsy nahatsapa hoe ay misy zavatra hafa ihany ko fa no nyteny président ravalimanana hoe feny potobia ty amy tongotro vo ihany ko ny mpanao gazety tao amin'ny mbs germain dia rehefa andeha atory tamin'ny alina no maly alina vo ny safo an'le izy de mieritreritra hoe aty amy tongotro aty misy fery somary mivaingana de veriko fa raha mivaingana lizy hoe raha efa maina ake maranitra lizy toy nyreny lamma toy nyreny loha-mpanjaitra reny de nasehoako any vadiko lizy de nitsapaina toely am'zay zay ko maintimainty rehetra mipetraka tany am'ireny ranjoko avisy avanana de ay misy potobia ao anatiny misy potobia voalaony efa nalefako tany amy fanirany koa zay sary zay tamy maraina io fa mino fa voalefan'ny namana rehetra ny teknisianinao ho hitany vahoaka malagasy manontolo hoe zao ny fomba ataony ny mpitandro ny filaminana zay mandray baiko mampizarazara ny malagasy ary tena hoe manao elpa amoretana ny mpitandro filaminana zay operatanany zay eo ihany fa misy fikasana amono iato eo ihany ny fandratrana fa fikasana amono za tena resy lahatra zato isanjato am'zany misy ny fikasana mihitsy andratrana aloha voalohany indrindra fa misy ny fikasana amono ataony ny mpitandro ny filaminana ary zao no teniko rehefa ve ho avy am'izay any amin'ny hoe izy le mibaiko azy raisitsika ho tompona andraikitra raisitsika vahoaka ho tompona andraikitra ny manomeny baiko ny naniraka ny reny mpitandro filaminana satria misy eo amin'ny mety 3 efapolo eo izy reny ny sisa mantsy mba miezaka ihany manao ny asany atao hoe ampitonina ampanajana ny lalàna velona misy eto am'ty fireneny ty misy ange ny lalàna iraisam-pirenena am resaka hoe fampandrina fahalemany zany am resaka fampandritany fa ny anreto tsy zay mihitsy fa fifikirana amina fitondrana de atao ny fomba rehetra mpirana teo aloha ty le sary aloha io lay zavatra potibi io zany ny fiako io ny ratranazo zany hoe avy areno am'le potibi teo hoe ohatrany ahoana le izy io nitsatoka eto amy feako vy zany io ito sakoajanony kely eo hoe le sary azavady namana teknisian ohatrany alavanaky-kely eo io vy io ity zany tany anatin'lay fitaovam-piadina tsy ity io fa mipetra ihany aloha tazany io io zany niantona teo amy pataloako teo letika teo de niantona teo ampatoko nandrovotra lay jean ko iny le patalo efa patalo jean etreto ny teviny zany hoe toalina zany ohatratra ny akikely eo ny alavan'izy io eo amin'ny akikely eo mety eo amin'ny enina ary zay narovotra le jean satria zavatrasaraintsaina hoe any amy firifany zao no lasa natany amy kibo na any amy kibo na any amy fanadify amy fo
de tena tonga de hoe fahafatesana toena satria nijinika ny raha io a raha ny am'y fe zany hoe misy ozatra eto de misy taolana eto somary manifinify ny anety zany fa tonga de taolana moa ny atao amin'ny ary jinina ny teo ivelany jiny io patalohako iza io nakasary io ary tsy naposiko satria fa adiny ray aty aorina io a adiny ray aty arina vao maka le sary fa za mandeha de miraikitra ao anaty feako io tapaby io miraikitra ao anaty feako io zako tsy mahita satria ao anaty sakoroka nanapoka anina zareo fa no ny afaka teo amin'ny station letika mihitsy la izy letika mihitsy izy ray centimetre mairany anaty nofony any ange io ny sary teo io ara tena hita goka be mihitsy le tsatoko amin'ny lavaka io feako mihitsy le nitsofohan'le izy mieritreritra ve anareo farabomba lacrimogène de anao an'izao fahavoazana toy izao fa misy zavatra natao ary tsy vita am'izay hoy aho teo fa raha nyteny président Ravalomanana afako maly arivariva iny hoe misy potibia ty anatin'ny tongotry de mbola tsy tonga saina mbola tsy natsapa hoe aika ny zavatra mahazo am tovika zay mianaka ary tsy ampy ray metra neraneranay hoy aho teo de ny ariva no nanao pansement maly ariva no nomboka misy zatra manahitaina aty am'y vavaranjoko rehetra aty de ny safoky le izy de misy manindrona tondray misy loha mpanjaitra reny mandrangotra ny lotanako de naseako nijery mivadika atria tsy tena hita fa arivariva somary ohatra somambisamby la efitra de ozy izy hoe misy zavatra ty ozy izy hoy mivadiko a fa aloha jerena de tsilovina tamin'ny toritra de naka pince épilé satria sikirina aloha de mipotserina tsy afaka tamin'io ne zany sikirina tamin'io any fa noho ny efa mafimafy le izy de ndana mitady pince épilé de pince épilé vao nafaka izy tafalentika lalina anankitelo ny sorona tato amin'ny tongotro ohatran'iny ohatran'iny tsisy hafa mihitsy tena tsy ohatran'iny fa izy ndray maintimainty kely a ohatratra mifotsimbary fa maintimainty le izy izy tsy bille fa zatra lavalava kely a fa vily izy zay ndray tena vy mihitsy fa maintimainty zany hoe tsy any anaty lacrimogène aloha zany tsy misy an'izany morson zavatra any anaty lacrimogène fandratrana mihitsy zany fitaovam-piadiana efa fanahy ty moa izy fa tsatako ny caméra raha ohatra ka mety ho hitako ato fa sehoko anareo mrala io zany izy fanalebiaziko le sary zavatra maintimainty kely a misy ohatran'ny nifiny kely ohatran'izao a asa fomba ahoana no ampitako anty va ohatra ohatran'izay zany le izy dia zavatra tiako atongavana de izao mitodika am'ilay mpitandro ny filaminana hoe etsy bahoaka raha aman-dreny efa misy ny filoam-pirenena teo aloha miraha ala mianaka de président Rajaonary Mampianina sy président Ravalomanana zay anisany mandray anjara am'zany misy ny solombavam-bahoaka izay mambarapikambana ny baromaritry ny antemeram-pirenena de tsy iza fa solombavam-bahoaka Brunel zay candidat ao anatin' zany firaisakina ny raiky ambin'ny folo candidat zany ao anatiny ao ny mpanao politika sady solombavam-bahoaka Roland Ratsiraka ao anatiny ao ny mpanao politika manana ny maizy azy a Ratsy Edson ao ny mpandrara ao sy teny solombavam-bahoaka ao ny namana maro izay tafarady tafaray ao anatina hoe cause iombonana takina izay le hoe fahadiovan'ny fifidianana zay ho taterahana misy ny zavatra mampiray an'ireo namana rehetra eo ataoko hoe namana satria fampiresaka samy mparitanindrazana ny setriny nefa dia reny ho iaho teo ny nataony ny mpitondra fanjakana nataony ny tompona andraikitra izay mbola mandray baiko amin'Andriamatoa Andry Rajoelina zay mbola mirehare rahantsika anandrefa fa nalefanareo teo raha tsy diso a ny mbola taimbavany aloha zay nitenenako azy ny mbola firehariany lay rangaha ny amin'ny hoe mihevitena ho toy ny mbola filoam-pirenena mitondra tena ho toy ny filoam-pirenena mbola manome baiko ary reto atao hoe mpanompo zay nitenenako azy teo tamin'ny nandalo teto amin'ity fandarany angaridony ty tamin'ny herinandro hoe ireo bolokom-bazaha bolokony Cédric izay mieritreritra ny tena ny filoam-pirenena ho iaho teo izay mamoritra izay mampahory vahoaka de tsy iza fa Andriamatoa Tsay Christian ifakahita isika Andriamatoa Tsay Christian ifakahita isika amin'ny fafito ambin'ny folo ny volana isokafa ny fotoana faharoa fivoriana ara-potoana eny amin'ny antemeram-pirenena tena miandry ianao izahay miandry resatra ianao izay tsy voafidym-bahoaka ianao zay tsy manana légitimité itsony tsy manana crédibilité itsony no maniraka sy amin'ny mahalehibe no OMC anao a no andrahanao ndreo mpitandro ny filaminanareo ampahory ny vahoaka anisan'ny zany ny tenanay zay solombavam-bahoaka voafidym-bahoaka mitodika aminao izahay nisy olona ny fidy anakifiry anao io Andriamatoa Prime Ministre efa nanao mandat électif ave ianao io inona mahatonga anao eo amin'ny toeranao ankehitriny io satria Andriamatoa Andry Rajoelina izay filoam-pirenena teo aloha nametra-pialana no nametraka anao teo ka mitodika aminao izay atsaro ampy zay tena atsaro ampy zay fa raisiko za personnellement io sy zahay rehetrarehetra mivondrona ao anatin'ny manaradiny reo candidat raiky ambin'ny folo tompona andraikitra anao amin'ny ratra zay nahazo anay anisan'ny tenako raisiko tompona andraikitra mivantany ianao amin'ny ratra hoe aveliko ndray mandeha fa raha tany amin'ny kiboko iny na tany amin'ny tare na tany amin'ny kibo ny Flora Valomana satria ny tenako aloha nisan'ny fantatro dia miteny anao a fa tsy vita mora ary tsy ho vita mora izy mbola milaza aminao Andriamatoa Prime Ministre
efa tsy lany tsony ianao raha ny tokony ho izy efa tsy lany ny vavoniny solom-bavamboaka 5 ianao efa tsy manana legitimité ianao hoy aho teo satria efa nitsipahany solom-bavamboaka 5 zay fahefana omeny lalam-panorenana ny solom-bavamboaka nefa no ny herin'ny vola de tafapetraka ianao izao nefa ny mbola tsy fantatra ihany na no ny herin'inony ianao de mbola tafapetraka eo de lasa ianao no mpitondra atao hoe collégial hono mpitondra par intérim mpitondra fanjakana miaraka mitantana amin'ny gouvernemanta tena manafatra anao andriamatoa prime ministre ahita raha ianao zay andraisanao azy na menasy ny tenenanao an'ity fa tena miteny anao fa ahita ianao mbola tsy tary zao a miverena amin'ny fanapaha-kevitra mbola mandala ny fihavanana fa efa natakalonareo tsikalakalam-bola ho ia teo ny tsikalakalam-pihavanana dia izahay a no ndratrainareo ary resy lahatra izay fa fandratrana nininana tao sy famonona no tanjonareo tamin'iny asabotsy iny ka raha mbola miverina ny toy izay de azagagy ianareo fa ho tonga any amin'ny fotoana tsy afahantsika miverina itsony tsy afahantsika miavana tsy afahantsika itsony a mifampiresaka itsony raha mbola toizanareo zay fanao zay fa za tsy teteny zavatra amboniny zay ny ainako zany fandratrana mivantana zany ary malahelo no namana tena samy laza aminareo a fa nyresaka tamina polisy izay nyresaka manomboka miresaka amina mpitany filaminana izay tsy mampaninina fa aloha renareo mitodika am'ireo naman'ireo izay manao hoe ianareo mpitandro ny filaminana any amin'ny corps zay misy anareo avy any no afaka manakana na amin'ny alalan'ny teny fotsiny mampitonga saina nireo olona toy ny prime ministre reo zandary apahana zandary miseritseritra eo manao hoe moramora zalahy ohatra ny teny ny filohan'ny antemerany olona teo nanao hoe atsaharo la herisetra afaka mifampiresaka any isika tsy voatery ho tonga amin'ireny fanapohana sy fandefasana zavatra fahafirenina isika reny zavatra mandratra miditra ny anaty tongotra sy ohatra mipotiby ireny tsy voatery tonga amin'ireny tsika fa manafatra ho iaho teo aoka mba tsy hiverina ny toy ny tamin'ny sabotsy iny de mifaharoa mitodika aminareo mpitandro ny filaminana hafa misy corps be deabe ianareo ao ny polisy pirenena ao ny anivon'ny tafo-bahoaka ao ny tafo-bahoaka mety misy misatroka maitso misatroka mena sy ny sisa ao ianareo mbola manana fahendrena anivon'ny gendarmerie pirenena rappelez l'ordre reo olona alefanareo reo fa manomboka misy mantsiny mpitandro ny filaminana zay manomboka miteny any ambadika any manao hoe tsy rariny itsony izao manjary ny sanatry lasa ady eo amin'ny vahoaka mety ady eo amin'ny samy mpitandro filaminana mety sanatry tsika ifamono eto mbola tsy tary zao a miverena amin'ny raison zy ny teny frantsay de aleo a mifampiresaka mba ananatsika fifidianana madio fa tsy tokony ohatra tsony ny zavatra fahavoazana sy fandratrana tamin'ny sabotsy ny zavatra isy eto amin'ity fireneny ity tsotra ny zavatra angatahan'ireo candidat raika ambiny folo fifidianana madio de zay ihany zay ny any zavatra tiako honetina androany ary ao anatin'izay ihany koa manararoatra ako mahazo fitenenana mialatsiny aminareo mpamakafaka fa ohatra somary mibahana le izy dia ny mahazo ny namana secrétaire général ny atoko tiako Madagasikara zay mbola en détention moa zao tsy fantatra ohatsony zany le fomba itena azy amin'ny teny frantsay sy amin'ny teny gasy satria efa tsy misy hoe voafaritra mazava ao anaty lalàna tsony le endrika isy olona fiazonana zay mihitsy zany hoe efa lasa ohatran'ny rétention asa raha hoe amin'ny teny frantsay hoe tsy détention tsy ty fa rétention sa séquestration sakidinapinina misy voambolana be deabe tena adihevitra be mihitsy eo am'izao fotoana zao satria tena tandrify an'izay zavatra tsy andrariny zany le izy raha zay tena izy arbitraire zany e tena hoe fampiasana hery a fampiasana sandry a ka tompona andraikitra ianareo mpitsara de milaza aminareo koa zay ianareo mpitandro ny filaminana tompona andraikitra tsisy afamiala ianareo nizy zany izy mbola mitazona ny olo-pirenena izay hity ny arahantsika nahita tamin'ny sary tany amin'ny tambazotra tany hoe olona nipetraka milamina teo amin'ny abribus pirenena tsotra ihany koa teo andaniny sekilany izay a nanila azy a reny tsy nikitiana fa izy nipetraka ihany ko teo vonte tonga de mibataina miaraka amin'ny herisetra de nisy olo-pirenena tsotra ihany ko ny ratraina hatrany toliary hatrany mahajanga teny analakely teny kazomanga tamin'ny asabotsy iny oka re zay a oka zay fa tsy ho zaka anareo ny fitrotra ny vahoaka za tena milaza aminareo raha ny feorena any ambadika any fa mbola mampitono ny vahoaka izay mbola miezaka izay amin'ny hoe nisy olona manaly ny fidy anay ny tenako fotsiny resaka oa amanaly no ny fidy ny tena anay mbola tsy miresaka ny solom-bamboaka namana fa efa miezaka mampitony sy mikalme an'ireny olo eny zay hoe aleo aloha fa efa manao zay azony ataony ny FFKM manao zay azony atao a ny raisam-pirenena manao zay fa misy fetrany io a milezaka miraza aminareo zay hoe eto apresany eto hoe misy fetra n'lay fandefera n'lay vahoaka fa efa tafa ohatra zao zavatra ataonareo zao ka verenako moa ny resaka rina SGNTIM teo a avoa izy a rehefa tsy misy ny vesatra ampy anenjehana azy na le fatsy eny ny fitsarana izy a
ahitana hoe inona ny antony anjehana azy a misy hoe nivesatra mitombona ahafahana manenjika zany secrétaire général zany fa araky ny teny namana rehetra manao hoe ny kandidane nitarika an'izao etsika zao e taorianany kandidany olombo fiditony sy lombavambahoaka sy ny sénateur fa iry tsy misy idirany tsy misy idiran'ilay secrétaire généraly fa alako bika tsy tiako tare fomba anankiray a entinareo a andemenan'ilay tolona ka tsy andaitra ty amin'ny vahoaka ty zay zavatray namana enikaja dia zay ny tsetsatetsa tsy aritra eo aloha ianao aloha vetivety fotsiny ny ray minitra andra matosolo mavambahoaka tazomiko kely ianao fa misy vaovao ohatran'izao hoe ny ambanidia misy olona miasa eny zany a mahita hoe misy olona eo miroapolo hoe telopolo milanja soratra hoe oka zay ny grevy aleo andeha ny fifidianana le olona to moa anao fanamariana hoe misy sary reto nalefany any ambomanarana koa firaisana fahadimy ny agny mahazo nisy a le tao firaisana fahadimy a tokony raikitra misy no mitarika azy zany a le zany olona vitsy roapolo any eo fotsiny zany de mitondratondra mandeha be le vola tsy maintsy ana ny réaction anao manoloana an'izay andra matosy olo mamboaka na Tananarivo voafidy teto Tananarivo moa zany sombavoaka Madagasikara voafidy teto Tananarivo miezaka mamono afo ireo mpanaradiany fitondrana na pomba ny fitondrana sy ny loko volomboasary zao aloha alohany amaliko an'izay dia nyzavatra tokony ho tsapan'ireo mbola atao hoe misy lelaka sy mbola tsy mieritreritra fa tsy ny tombontso manokana ho azy de tadidio tsara fa misy ny olona vao miloko volomboasary a rehefa miaradi mirahina ao anatin'lay atao hoe firaisakina ny candidat raiky ambiny folo fa niteneniko teny anarany misy maromaro izy ao izany hoe tsy avaty am'tika Madagasikara ny tompo-kevitra am'zany etsika zany ny zavatra hita dia mbola mitoy ny lainga sy ny fitaka sy ny manipulation na ny fomba mbola fandrendreham-bahoaka fandrendrehana ny saim-bahoaka sy ny famafazana lainga ataon'Andriamatoandro Rajoelina sy ny mpanaradia azy mbola anisany zany olona resahanareo teo hoe ampiasaina mino tanteraka fa tsisy visy faresendahatra zany olo zany na kely varavety hoe atsaro lay grevy nanao io Andriamatoa Rajoelina io izy mihitsy no nitaritra tsy grevy le izy fa atao hoe fitakina nge de nisy mba folo taona zay ianareo no heriny natana fa nefa nanao hoe idina andalambe izay a rehefa tsy henonareo lay fitakina legitime aradrariny ataon'ny firaisakina an'ireo candidat reo ny amin'io hoe tsy mety ny firafitra io ACC io na io fitsarana avy malalam-pandrenana io manana mamofopofona ohatran'ny fangalaram-bato raha ohatra ka mbola ireo ny ijanona eo itsara ny voka-pifidianana sy amoaka ny voka-pifidianana ofisialy zay le antony fa nefa nanao be marenina lay mpitondra nanao be marenina izy ara-dalàna nametrahana andreo de lasa tonga am'izao fanatanterahana hoe idina andalambe dia be ampilaminana fa ny tsy zakany zareo dia nanao izy dia lemeny lay vahoaka fitahany lay vahoaka toy ny fanao ny atram'izay manao hoe tsy ilaina ny greve mila mitady ampilaminana ny vahoaka zao ny fampatsahivana ataoko a manana fitadidina izay manana fitadidina vahoaka ianao no nitarika ny fidinana andalambe Andry Rajoelina tamin'ny 24 ary nanapotika fanana nandroba sy nanapotika fanana mpanjakana sy fananan'olotsotra na toeram-pivarotana na nitarika fandrobana izy no nitarika an'izay a fa dinio tsara fa candidat raiky ambiny folo ty tanyrazana mijoro ary ny olona dia manaraka ny atao hoe fepetra sy fitsipika petrany ampilaminana tanteraka tsy nisy hoy candidat sy teny natody ray raha vaky teo tsy nisy zany a satria raha nisy fanosehana mety vaky ny atody mety anyparitaka ny entana tsy nisy voatabia vohitsaka de zay zany proof fa hoe ampilaminana tanteraka no anatanterahany olona ny etsika fa miveriny-tsika raha ohatra azonareo atao ny iverenana amin'ny sary sy ny tahiry tsara ohatra amin'ny fandarana manaraka mba angatahana ao alefatsika ho hitany vahoaka hoe nanahoana ny vavana taony zany filo pirenena teo aloha nametra-pialana Andry Rajoelina zany inona ny korotana sy ny fahasimbana sy ny fandravana ny aina ny vahoaka malagasy teto noho ny fitariana fanonganam-panjakana zay nytariany ka tsara mantsy ao anatin'izao zavatra hoe misy ny fampitahana zay ataotsika fa efa resahany mialoha izy tsy mila grevy tsy mila fidinana andalambe mila mitady ampilaminana fa atao inona moa le mpitandro filaminana ary namana mpitandro filaminana ve midina andalambe mba ho hitan'ny vahoaka hoe mitombona ny zavatra takiny reto raiky ambiny folo reto filaminana miankadreany zareo de mandray zay mandray a zay tsy mandray fa ny zavatra ataony a mifanohatra amin'ny zavatra zay nylokalokany tamin'ny 7 hoe fahalalahana miteny kianjany demokrasia moa nataondrareo zaridaina zay miteny anao de tonga de any amponja na mpanao gazety na olotsotra na mpanao politika aingana be mihitsy ny fanasana an'ireny olonireny azy fa firenena
nampalay izy mantsy de vaovao hitaka asa zao ny tenin-dra aleo zay hitady a fa niezakao ihany a no inananao sakafo tsy mitombo zay satria zay ataka ka zay le fitaigatahako itony ray adina sy famakafakana lalindalina kokoa ho azony satria nisy miteny famaly any amin'ny Facebook ihany manao hoe sasany milaza hoe io délestage io mesa ianao ara ninina ho ataonao eo fa rehefa tsy misezaka ataon'ny fanjakana dia tsy anana jiro sy herinaratra araky ny tokony ho izy ianao politika fanjakana no mitondra an'io zay le fanapaha-kevitry ny mpitondra no mitondra an'io fa tsy marina mihitsy zay teniny anikajy ohatran'izay amin'ny akapena io tsy fandriam-pahalemana io a rehefa tsy mifanjakana tsy mananasa ny vahoaka tsy mananasa ny tanora dia miamitombo ny mpangalatra miamitombo ny mpanao ratsy miamitombo nefa ao ihany koa reo manana fanindrin-dratsy tianakarena tampoka dia mety asa ratsy fomba anjafatra tsy ilaoza am'izay fomba hoana ny amerana zay anomezana asa ihany ny olona fa zavatra hoe rehefa fifidianana mangarahara andraisan'ny rehetra anjara ka ny olona tokony ho lany ny tena safidim-bahoaka no mipetraka eo mitondra fampandrosoana zay safidim-bahoaka zay fa ny zava-misy ange tsy zay amy zava-am'izao fotoana itenantsika zao hoe ohatraohatran'izay le zavatra tiako hitondrana le fanazavana ary namanisany hoe lalina le izy fa de mangatadalana mihitsy a fa raha misy moa ny am'firy efa ohatra hoe raha misy ny zavatra mbola irinareo ifampizarana fa za moa zany a tiako ny mampafantatra ny namana rehetra zay manaraka an'izao fandaran'izao fa efa savao zao ny fomba fiteny zay efa afaka mamindra zay no tsy nandehanako teny itosy aloha satria somary oatra mbola mienjana kely lay fery satria mbola fery vao dia somary tsy de mbola afaka miforotra loatra lay eo anivon'ny loalika dia nisy moa ny fanasana efa nisy namaly ianao solomba-vambokany eny boribory tany fahadimy tsy tia tanyrazana hono fetra fa lozany mandehandeha ny itosy eny ambombe tany ambombe eny ampahambavao vo raiky de za raiky fotsiny omena lalana da hoe apelatsika am'lay nanoratra hoe ahoana moa zany tokony anyona le fitavatanyrazana dia zay ny tsara hoe misy ny ady hevitra ara-politika misy le fampitaizana ara-politika fa ny sasany konga saina manao bolokom-bazaha fotsiny a de mirediredy sy miteniteny foana toy zany fa de mialatsiny a tsy hitovizatsika zay hevitra de zay a makasitraka tamin'ny fanomezana fotoana ohatra nisy ny songona kely namana zay tokony ho aty satria misy ny fotoana zay tsy maintsy mbola mbola tsy movonjena dia zay no ametrahako ny veloma mandra-piresaka ary mitondra ny fampahirezana ho atsika rehetra manaraka ny fandarana sy anareo mpamakafaka sy journaliste eto a nareo technicien rehetra any ambadika any makasitraka amin'ny zay le fandraisana anjara zay a ho an'ny tolona sy ho an'ny tanindrazan'zay zay fa de misaotra indrindra namana rehetra ok eny ary mirary soandra bato solomam-bahoaka ny Madagasikara nisy fanao ekevitra ampiny faniry ve efa interview ihany tsika raha ohatra zay indrindra manko mialohan'le interview raha setraky anikajy satria tsika teo nangataka hoe asivy sary tazana ambony ahitana fahamaroan'le vahoaka mino aho fa ny namana technicien ao ambadika ao a efa naray an'le sary de afaka mba mandrotsaka an'le am'le fahamaroan'lay vahoaka zany a zay tazana ety ambony zany ampifilohan-davamamba nitovy tamin'ny ilay taty amin'ny rahasalama be saretiny azo anakoron-drano dia efa vonina zany sary mba ho hitatsika zany tahaka ny leseo teny tanymena ihany ko misy sary tahaka izao zany hitatsika fa misy sary tsy mihetsika mihitsy a na lefa ny namana technicien izy a ity vidéo ty fa ity misy sary le tena tsy mihetsika mihitsiny zany zay ny tena tadiavitsika ambadiky zay raha ohatra ka mba possible amin'ny namana technicien zany a zay andefasana an'izay sary tsy mihetsika zay a mba ho hitany mpanaraka atsika zany izy ny amin'ny hoe mitombo isan'andro ny mpanarady an'lay hetsiky ny candidat ary izay fitombona izay de ao anatin'le faharesen-dahatra ary faharesen-dahatra tsy sandaina volana faharesen-dahatra sandaina fitaovana na zavatra hafa korina fa tena am'le hoe fijoroana ny fitiava-tanindrazana fijoroana iarovana an'lay fahafahana sy lay fiandriana ampirenena no tanterahana ao anatin'izay hetsika izay zay no andraisantsika ny namana technicien dia aorinan'izay eny ary efa vonina ny sary de itsika zany samy mijery a ny amin'ny hoe tatahaky izao le
fahamarony lay zao zany zao miainga ny candidat hitantsika amin'ny sary Brunel Arzafina zao fa Marc Ravalomanana, Hery Rajonary Mampianina, Tahir Razafinjoela, Roland Ratsiraka, Ajo Ratsetson Zanjaka, Santuna no teneniko amintsika izao taza zao Paraina Auguste misy lehibe anantoko, misy solomambaoka ao arenao dia misy tazana amin'ny angla hafa ndray zany fa zao zany fahamaron'olona marobe amina filarana zao hitantsika zao dia tazana ihany koa zany avy aty amina angla hafa zany fa misy ihany koa zany zao zany angla anankiray misy sapanana marobe eo ambony pick-up zany ny candidat no mikabary dia tsy fantatsika enkajany amin'ny fanisana aloha zany fanisana fa vahoaka marobe de marobe mihitsy ary sarotra de sarotra no ny alan'ny candidat tena toerana zay amonjy fotoana maika zany mbola misy sary hafa zay hito nanao di ampilaminana tena hoe ampilaminana zany zao hitantsika amin'ny sary izao ny filaharana dia misy teo amin'ny 300 metatra teo ho an'ny tena toerana zany zay nitondra ny fanamariana maro samihafa zany zao eo amin'ny akabeany zany reto ny candidat zay tsy miafina candidat zay tsy anyarina fa eo aloha ary miavaka amin'ny akanjo fotsy zany iresaka an'izay akanjo fotsy zay misy tsika rehefa aveo satria nisy olom-pirenena anankiray ihany koa efa mialohany zao ange efa mba nandeha nitety tanàna ihany enkaja tonga teny amin'ny tsangambato Ambojatovo sy ny sisa teny fa misy interview efa nomanina aloha enkaja fa tiatsika ihany mandefa nireny sary reny ny sary rehefa nalaina avy ety ambony ya ny solombavambahoaka fetra Rahalambozafimbololona teo dia nilaza ary nanamarika ny antso zany ataony ho an'ireo au niveau ny gouvernement ho an'ny premier ministre Tsay Christian mikasika ny hoe zara ndraikitra fanehoana ihany koa zany ny réaction misy any eo anivon'ny mpitandro filaminana zany am'izao fotoana zao no miresaka amin'ireny olo mafidy samihafa ireny tsy mitovy hevitra amin'ny baiko izay omena azy ireo ny masovony Madagasikara ihany koa Paraina Auguste Malina no hevitra ny candidat filoham-pirenena Ajo Andriananary Velo ihany koa ny resaka tamin'ny TV5 Monde raha tsika tonga de mitohy avy hatrany reo satria ny candidat Ajo Andriananary Velo de nanazava no hoe toy ny ahoana inona ny antony iridinan'izy ireo irson'izy ireo am'izao dingana fiatsehana miaraka amin'ny vahoaka izao ny candidat Paraina Auguste kosa de niresaka an'ilay fifidianana ary niresaka n'ilay lafiny fifampitondrany ny samy malagasy amin'ireny herisetra izay nianjady tamin'izy ireo tamin'ny sabotsy ireny Ajo Andriananary Velo aorinan'izay Paraina Auguste raha tsika avy hatrany reo fanehoako hevitra de miverina eto zay amin'ny famakafakana sy ny fandraisana vahiny aorian'izay avereny plateau aloha fandrindrana sy fandaminana ny ao ambadika ao ny sehatra raisam-pirenena de tena marina mihitsy am'izao fotoana zao tany fampelezakevitra tany amin'ny taona 2024 tsika naheno hoe hitodika aty Madagasikara ny mason'izao tontolo zao tao anatin'ireo scandale samihafa ny fandimby teto amin'ny firenena izay tsy tokony ho adinoana isika de mahalala fa nitodika taty Madagasikara ny mason'izao tontolo zao be de be reo scandale reo izay tsy aro voatanisy eto ary mbola ho an'ny tanina ny gouvernement Tsay Christian premier ministre tsy niova nandritra ny 5 taona ahoana ny resaka écran plat ahoana ny resaka bonbon sucette ahoana ny volan'ny covid ahoana ny mikasika ny bolonga mbola mena ny vadika bolongamby ahoana ny momba ireo are-pirenena tafavoaka tafaporitsaka tany ivelany voatratra ahoana ny mikasika an'ireo marché public samihafa miresaka tsena ambaro-panjakana sy ny sisa zany rehetrarehetra zany de nampitodika ny mason'izao tontolo zao teto Madagasikara ka antony nanontanian'ny mpanao gazety ny resahan'ny mpanao gazety eo amin'ny sehatra iresa-pirenena ny zava-mitrangy eto Madagasikara tsy ho resahantsika itsony resaka sady nampimeny nampalahelo izay atao hoe nanahirana teto amin'ity firenena ity raha tsy resaka afa-tsy ny hoe Artemisia asolo ny fambolem-bary tam'izany fotoana izany tsy fantatra moa hatram'izao aiza nefa ranolay fary malagasy toy ny ahoana ny firenena novonjena tamin'ny voly sy ny vokatra ny voaka tamin'izany fary malagasy zany aiza ilay hoe gasikara
izay orinasa nambara fa dia anamboatra fiara eto Madagasikara tsy hitatsony ny fandehany fa dia tamtam mas publicité no natao tao anatin'izay resaka coup de communication fotsiny no nitranga mbola nampitodika ny mason'izao tontolo zao teto Madagasikara ihany koa zany rehetrarehetra izany aiza ho aiza ny fandehany rehefa mpanantenana samihafa izay tsy ary iverenana itsony fa dia be loatra ary tsy ho ampy ny fotoana raha ho tanysaina eto amintsika eto fa zany rehetrarehetra zany tompoko lasy tompoko vavy dia nampitodika ny mason'izao tontolo zao teto Madagasikara ny resaka kalaky teny ambato be teny moa tsy resahana tsony ao anatin'izay ny resaka manahirana samihafa ny motion de censure ara-dalàna kanefa dia notapahana fotsiny am'izao miteraka hevitra be ary nampanontany tena ny vahiny zany momba ny zava-misy ny fomba mampanao politika ny pratika politika eto amin'ity firenentsika ity zany dehibe tsy mahagaga noho izany raha ohatra ka hoe lina ihany koa ny mpanao gazety eo amin'ny sehatra raisam-pirenena ka manontany andreo mpisehatra rehetra eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao momba ny hoe fa maninona reo Madagasikara ao indray amin'ity indray mandeha ity fa maninona ny tsirosoana ny fifidianana maninona no misy aia maro samihafa manodidina ny fifidianana inona moa le zava-mitranga any Madagasikara inona le zava-misy dia isan'ny nantonon'izy ireo be dia be anareo olo-pirenena amin'izao fotoana izao no manontany momba ny toe-pahasalamana ny candidat Robelandry ihany koa ny candidat Marc Ravalomanana moa zany isan'ny naratra Tahina Rajafinjoelina isan'ny naratra ihany koa efa hitantsika izy ireny fa efa afaka miverina eny akanja ho an'ny candidat Marc Ravalomanana sy Tahina Rajafinjoelina ny candidat Robelandry kosa satria ny lohany no voadona mafy araka ireny sary narahantsika ireny tao amin'ny faritry ny lohany no voadona mafy dia fantatra fa tsy maintsy misy fitsirihana lalindalina kokoa zany tanterahana ao anatin'izay misy ny fanazavana zay andrasana ho an'ny candidat Robelandry hoe ahoana sy ahoana ny toyany dia aiza izy no hitsabo tena dia inona ilay atao any ivelany zany fa dia fantatra fa dia tsy maintsy misy an'izay évacuation zay zany atao ahafahana mijery satria ny manam-pahaizana malagasy ny mpitsabo eto toerana zany no nahita sy namariparitra ny amin'izay hoe toy ny fitsaboana mila arahany dia mifameno daholo zany rehetra izany momba n'izay resaka hoe fahasalamana izay ny faritry ny loha no voadona ary ny orory ihany rehefa naheno ny fitantarany solomavambahoaka fetra teo raha sanatria moa zany ka izay fitaovam-piadiana misy pitiby lavalavatra any amin'ny 5 cm zay no nandona ny any amin'ny loha sy radanary inona ny zavatra mety nitranga teo ny solomavambahoaka teo izy moa manana immunité dia tena afaka tena maneho hevitra mazava mihitsy tsika mpanao gazety tsy maintsy mbola mitandrina na manaselo ary ty tsy fantatra tsony inona ny anaovana azy fa dia milaza izy hoe nisy fikendrena manokana nisy fikendrena manokana ary misy fikasana hamono mihitsy tao zay zany le nambana le solomavambahoaka teo tsy tsika no mamorona an'izany fehany koa zany resahantsika zany sy Ratolo Janahary momba ny candidat Robelandry raha sanatria moa zany ka tahaka an'izay mitranga dia toy ny ahoana fa mbola tsisy mahalala aloha zany tsika hatreto hoe inona no mety ho fiatraikany ratra any amin'ny loha tahaka an'ireny à long terme lavitrezaka amin'ny fotoana maharitra io amin'le fahasalaman'le olombelona dia tafiditra ao anatiny atao hoe fitandremana tsy maintsy atao izay fandefasana azy hoe mijery ny fahafahana rehetra mitsirika ny lafiny ara-pahasalamana zay efa vonona ny fanehonkevitra dia ho arahantsika ny candidat filoham-pirenena ajo Andry Nyanary Velo izay nitodika taty ihany koa mason'izao tontolo zao dia mpanao gazety vahiny moa nanontany azy amin'ny teny frantsay zany ny candidat filoham-pirenena Paraine Auguste aorian'izay arahantsika tonga dia mitohy avy hatrany ireo fanehonkevitra ireo. Nous ne sommes pas contre la binationalité, nous sommes contre le fait que le président ait foulé la loi dans notre code de la nationalité quand vous êtes majeur. Donc, vous demandez une naturalisation d'une nationalité étrangère, vous perdez votre nationalité malagasy. Ça, c'est écrit noir sur blanc. Mais au-delà de cela, c'est vraiment pour nous une faute morale, parce qu'il s'agit ici d'une institution qui est la présidence de la République. Le président sortant, André Rajoelina, a fait la demande en 2013 en étant chef d'État, donc chef suprême de l'armée. Donc vous imaginez un chef suprême de l'armée demander une nationalité étrangère, ce qui est, à mon avis, au niveau éthique et moral, est complètement irresponsable. Donc c'est pour ça que nous voulons, et comme je l'ai dit tout à l'heure, un retour de la confiance à Madagascar, mais surtout du respect de la loi. Et il va de notre souveraineté. Et surtout, comment voulez-vous que le peuple malgache
puissent avoir confiance en leurs dirigeants quand leurs dirigeants disent que pour le bien-être et pour le confort de leurs enfants, ils demandent une nationalité étrangère. Nous ne sommes pas contre la binationalité, mais nous devons préserver nos institutions. Et si nous n'arrivons pas à Madagascar, et je pense que c'est valable pour l'ensemble de l'Afrique, à préserver nos institutions, nous n'aurons jamais de développement. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est que André Rajoelina a détruit toutes nos institutions. Satria mampalelo ny zavatra misy ankehitriny ohatrana simba ny fiarahamonina ary mitombo misy ny sy fitiavan'olo ny gendarmerie am'izao tsy ny gendarme rehetrarehetra nefa ny manao ny rafa misy gendarme sasasasany satria za de tena nahita za teo fa misy ny sasany manome baiko hoe alefaso misy nefa de mandrara oka zay nefa de mbola lasa ihany le zavatra mampalahelo za ianareo gendarme nefa ny tena zavatra olo tamy taloha raha vao misy zavatra tsy mety de nareo no mandamina zany natonga narisy mandrava regny natao nomena an'le fahefagna nomena général Manansoa ny fahefagna rehefa nikorotana ny tany zany ny mahatonga tam'regny fotoagna regny hoe général Raboutarson tompoky la général Raboutarson nasaina matao ministre de l'intérieur rehefa misy fifidanana tiana hoe adio le fifidanany de izy foana indroa ngambany izy tafaveriny tao manao karakara fifidanana milano ny sara misy iry général Rasolodraibe Jacques zany général ministre de l'intérieur tamin'Arema nefa tsy banany mibaiko am'zany fangalara-bato zany tia sika zao nefa ny tena mirasy misy ny endriky ny gendarmerie satria lasa le anasika reto le ataosika hoe corps d'élite sika tokony anao zavatra hafa de lasa mpanaovinareo lehibe ao asa mandeha mandratra olona mitoraka grenady lacrymogène mitoraka zavatra hafa koa ngamba sy haiko satria misy voaratra nge le olo to misy anjanaka ma mety misy zavatra hafa ngany tsy de fantatry tegna eo koa nefa le anambanivohitra efa eo koa ka zaho de mananamana gendarme marobe ary maro ny mianatra tany école des officiers de la gendarmerie tany Ouakam Dakar agnosy taninany tao fanerasera taminany teo tsy anareo rehetrarehetra ny rasy fa misy olo visivisy ao bekoin'olo avambadiky tena manimba ny ataosika hoe image nareo izy io zany ka tsy mety le izy mba mieritsereta ihany anareo fa de sika ve de olo ohatrany regny aby maro an'iregny voaratra regny zao e maro le voaratra ka izay zany mba tiako zavatra tiako ataonareo hoe mba manaova bayanao intelligente ihany fa sy de olo andeha ilatra za ngafa tafiditra tany amin'ny 13 mai fa olo mbola nandeha any de iny ny zavatry natao an'olo rehetrarehetra pendant lera raiky sasany matetika de fagnapoagny lacrymogène foana ny zavatry natao de aiza zany ny liberté d'expression zay zany momba ny regny zay koa moa zany ny lalàna sika misika ty de atao foana hoe sazy ivalozany mbola misy lalagna hafa ho ataonay za moa ambassadeur taloha mahafantatry sara ny zavatry tokony ataoko fa zay kosa de anapetraky fitaraigna agnahay amin'ny zavatra misy zao any soambarako moa aizy manapetragna fitaraigna fa ho hitasika aneo izy mbola misy zavatra azo atao am'le fitaraigna na am'le resaka nationalité zany na ny resaka coup d'état institutionnel zany na iresaka sy fanazagny zon'olombelogno regny ka izay ngamba mba tiako mba ho teneniny amsika satria tompony andraikitry daholo asika rehetrarehetra tompony andraikitry daholo ame zavatra miseho to fa ireny ve ny iaigna asika de ahoana mo gn'ampandeha ny propagandy mba ilamina na fifidanany ilamina am'izao ianareo angambany ohatra misy magnomesina anay anareo ange fa nanao ny lasaka matoa zay nandany vola be milliard matoa zay fa nampanao poster nampanao hanina de vonona anao élection fa raha vao mandeha ty zavatra ty zao de hita ny sindry rehetrarehetra ny zavatra miseho maro ny sindry atao amin'ny mpampianatry maro ny sindry atao amin'ny maire
atao mpiasa-pazakana rehetrarehetra de hita zany fa hoe tena hoe volana andeha angalatry tena anao fraude massive zany mazary matonga anay hoe ohatrany hoe tsy lasy ity ny vava koa moa de fa mandeha hoe espèce lany premier tour ahoana moa lany premier tour am'izao zavatra zao raha tena élection madio izy sy mitanila mangarahara ekeny rehetrarehetra ka hoanay de sara angamba n'io hoe tsy mizanona kely angamba le resaka fampirezakevitra fa aloha toizany le dinika atao miaraka amin'ny FFKM io fa ny élection sy misy foana fa me fotoagna ohatran'izao ngamba mety mbola sarosarotry ny ampilamina asika anao propagande fa mampiady gasy fosiny ianareo mpamasy vola anareo ataontsika communauté internationaly de sisy zavatra ataonareo misy zao sisy zavatra ataonareo inona mba réactionnareo am'iregny zavatra niseho maly regny na tam'le resaka atra am'izao sy miteny ianareo tsy miteny ohatrany mampiady anay gasy fosiny gn'asa anareo ianareo ihany manafatra ny bulletin unique avy any zavatra ny bulletin unique tsy mifagnaragna akory ny disposition ny bulletin unique itao tsy mba nivaliden'ny candidat de nareo ihany mandamina de tonga de alefanareo le izy anareo amipinity enareo français sy miteny anareo zao manginy am'io zavatra misy eto Madagasikara iny nareo koa zany de mampiady anay anareo ka zay de misaotra ny ray aman-dreny FFKM zay manao antiky fanelilana anty tadiavinareo sakanany fantatra regny olo mibaiko ny gouvernement ankehitriny fantatry daholo zany mbola io koa manao an'le gendarmerie teo ary olo efa retraity no ataosika hoe manome baiko ambadika ary afany natao misasy afany natao satria de hitako sara omaly tena nanaraka sara omaly de hitako hoe misy zavatra nankoro zany ao amin'ny gendarmerie ao ka mampalahelo zany tompona andraikitra daholo asika rehetrarehetra am'ty firenena ty e sapisy korotana an'ty firenena ty irenina raha reny ny faneho-kevitra avy amin'ny candidat ho filoham-pirenena hazo andrenana arivelo i Praina Auguste ihany koa raha ny fanambarana nataony candidat ho filoham-pirenena hazo andrenana arivelo de nametraka mihitsy izy ny lanjan'ilay hoe ny ianao ve filoham-pirenena de mizaka so-pirenena hafa nefa ianao filoha amboninahitry ny tafika ary nahatonga ny reto candidat reto nitaky an'izao famerenana Madagasikara ao anatin'ny tantandalana zao de le fiarovana ny firenena ary misy aiatsy havanana ao anatin'le izy zavatra efa hita mibaribarika hitapoko hita-pirenena zao fa tsy aradrariny ve de mbola hoekena ihany ary mahatonga saina ny tenin'Andriamatoa Praina Auguste teny hoe ohatrany raha raisina zany le alahelo anatin'izy de tompony mangatakatony ny malagasy ary ny olona natao iaro no mamono am'izao fotoana zao ny mpitandro ny filaminana izay manimba ny sariny zay tafika zay tsy ny rehetra akory tsy ny mpitandro ny filaminana rehetra akory no manao an'izay antso zay sy raha matahora zay ary mamono ny malagasy mitovy raha aminy fa sasatsasany ary nanaovany antso teo moa zay hoe lasa hiteraka fankalana eo amin'ny vahoaka na ny vahoaka zany tsy atoky itsony ny tafika raha to ve ka malagasy milahatra mpilaminana zay raha nabomba tahaka an'ireny mbola azo everina ve hoe anao ny asany tokoa reo mpitandro filaminanareo manoloana ny tsy fandriam-pahalemana manerana Madagasikara ny asan dahalo ny alabotry bebe ny zavatra efa hita fa tsy mandeha araka ny tokony ho izy any amin'ny tsy tokony anakaramana indray ny mpitandro filaminana nanao naparana an'izay erisandry izay vavolombelona zay moa teo ny député fetra laza hoe tena efa tsy izy tsony misy antso nataony ihany koa teo ho an'ireo tompona andraikitra tsokajany ka ireny resaka ireny mahatonga an'izany de mbola eo anatin'le fitadiavana ny vahaolana maharitra kokoa ho an'ny firenena ary vahaolana lovain-jafa raha zay malaza azy mba tsy hiverenana ny zavatra tahaka an'izao tsy ho alain'ny taranaka tahaka satria natinana sy tiana de manoratra ny tantara Madagasikara tsika izao tantara Madagasikara no saratatsika manahoana ny saritsika ho hita manoloana za Madagasikara zany na eto atoerana ho an'ny taranaka manjafy na ho an'ny sehatra manerana an'izao tontolo zao hoe sary raha vao miresaka Madagasikara zany de inona no atsain'ny olona sanatria ve de hoe tany anjakany Barou fanjakany Barou no hitao ny tsy fanarahan-dalàna ka samy tompona antoko ary tompona andraikitra hoy Praina Auguste teo manoloana zavatra mitranga ka isoroana ny alatra zay mety hitranga
sy ny tsy fanarahan-dalàna ka hatonga savorovory sy korotana raha pitso sy rafaka pitso izay ny makasika an'ireny faneho-kevitra reny a mety mbola ho avy ny fotoana iresahana an'izay fa misy ny ihany koa ny vahiny miaraka amintsika eto a i ary razafindrazaka izay mitondra ny tomponantoka ao anatin'ny tompona andraikitra amin'ny fanaovana nyty hetsika fotsy ity a misy ihany koa ny kokorasamy izay mpandraraha avy any an-talahany a fa tonga de letsika fotsy angamba aloha no resantsika voalohany any mato ary razafindrazaka manahoana ny zava-mitranga am'izao raha ny fahafaponareo avy eo amin'ny hetsika fotsy mandeha araky ny tokony ho izy ve ny fitakina mandeha ampilaminana ve sa misy ny fanararaotana manoloana zay hetsika fotsy zay misaotra anao sy nanolotra ny hetsika fotsy amin'ny teny foy a misaotra ny angaredina koa nanasanay ary voaloha teny angamba aloha no ataonay de manameloka tanteraka ny zavatra niseho maly tamin'ny sabotsy zay nandratrana olona maromaro ny tenanay moa de teny ihany koa tamin'ny sabotsy ary nahazo fandrahonana tena matanjaka na raha ny opavararaka nataona miaramila manao saritava zay ataoko hoe tsy nanaja mihitsy any zany fanamina nataon'izany zay ngamba aloha ny teny foy ny zavatra misy ankehitriny zany de hitatsika ny zavatra nisy omaly a ny zavatra nyresahany zavatra nyresahany filohan'ny sena maly zay manambara mazava fa fanokana mpanjakana nisy teto ary ny fanjakana ankehitriny zany a dia tsy manara-dalàna tsy misy fanjakana tsony aminay zany amiko manokana tsy misy fanjakana tsony eto Madagasikara am'izao fotoana zao fa fanjakan'ny baro ngamba ny azo lazana anazy a ny candidat moa teny hoe tena fanjakan'ny Jilamboto mitovitovy am'izay ihany ny fomba fijeriko azy manokana aloha satria tena hita mihitsy zany ny tsy fanarahan-dalàna am'izao fotoana zao misy velim-panantenana ihany tenana zany a satria ary saoranareo candidat raiky amby folo zay ny raina tanteraka nampiseho ny firaisankina tanteraka manoloana ny zavatra misy ohatrao nahita n'ireo sary maro isan-karazany ako zay naseho ny nareo teo amin'ny olona teny Akianja androany a be de be ny tanora hitako teny Akianja androany mahavelom-panantenana zany hoe mitsangana ny tanora ary manainga ny tanora zay hitsangana satria zareo no tompon'ny firenena tsy ny tompon'ny firenena moa fa ny tondra ny ty firenena ty rapitso a ny antony tena fijoroanay matsy ny etombony satria manao tsoromainotra kely a ny hetsika fotsy de nisy talohan'ny collectif de candidat ary ny antom-pisangananay de zavatra anankitelo fotsiny ihany voalohany indrindra fanajana ny tany-tandalàna faharoa ny fanajana ny tokony fanehoana malalaka hevitra tsy anteritery fahatelo a fametrahana lamina ara-dalàna amin'ny fifidianana mba hanana ny malagasy olom-boafidy voafidy ara-dalàna io fifidianana io foana ny fietombon'ny zavatra tsy mety amin'ny firenetsika de neverinay fa tokony atao io zavatra io nanomboka izay moa zany a ny zavatra nataony hoe tamin'ny voalohany de zao fantatra fa ny olona sahirana de hoe aleo ataontsika le hetsika fotsy a de zao miakanjo fotsifotsy ny olona na miasa ary a de miakanjo fotsy de atao zany zay akanjona fotsy na manao marika fotsy a mba ahafahana maneho hevitra hoe tsy hoe rehefa tsy miteny akory zay a de hoe manaiky ary isoranay ny candidat raiky amby folo fa nandray an'io resaka hoe akanjo fotsy io a isoranay ry zareo a le fotsy moa ny dikan'le fotsy hoe ino madio mila Madagasikara madio tsika amin'ny lafiny rehetra hitatsika ny kolokolo nisy teto tsy averina tsony ngamba fantatry ny rehetra zany mila Madagasikara madio tsika niraisy ny candidat hoe firaisankina mila malagasy mirahiny tsika manoloana an'izany zavatra zany ary manao leçon de physique foana kely fotsiny ahako ao anatin'ny loko fotsy ny misy ny loko rehetra niraisy ny candidat ho firaisankina lay fotsy a ataoko hoe zava-dehibe zany a mandika tsara mihitsy le loko fotsy a ny fotsy ny firaisankina satria ao anatin'ny fotsy misy ny rehetrarehetra de ny farany angamba zava-dehibe mihitsy hoe fotsy de fandriampahalemana ihany koa tao anatin'ny filaminana zao etsika zao nataon'ireo candidat kanefa nanaovana setrasetra jaradrarina ataoko hoe raha za manokana diza hoe mitontolona tsy tokony hijanona tsony ty tolona ity a ho an'ireo dariketra iombonana zany ka za moa manentana ny rehetra manentana na ny tanora ary ka raha ohatra ary no ny anto maro samihafa no ny asa mandraraha maly azo nahita hoe za ho izy misy tension ka tsy afaka midina eny toy za hoe manova fotsiny eny a manova fotsiny fotsy a mba firaisankinanao amin'ny
amin'ny malagasy ray manontolo manerana ny nosy andro amin'ny Madagasikara hoe tsika dia mila tantandalàna fifidianana tsy maintsy andeha amin'ny fifidianana tsika rehetra zay ny mahatany demokratika atsika zay ny maharepublika atsika fa fifidianana madio mangarahara zay ny taken'ny malagasy androany fotoana zany a mialolarana ny candidat 1 isaorana lehibe an'zareo zany a fa itsika ray malagasy rehetra kosa tokony orinana izy ireo a mba ho tratra izany tanjona izany. Ye zay moa makasika ny resaka etsika fotsy a, ny resaka fandriam-pahalemana anao teo a, ny resaka fiombonana, ny resaka fahadiovana. Raha ny fahitanao azy ve mendrika ny vahoaka malagasy a izao zava-mitranga eto amin'ny tany sy ny firenena zao mamaly an'izay zavatra tenenao hoe raha ny tanjona dia nametrahana ny Madagasikara madio. Inona ny endriky ny tsy fahadiovana hitanareo am'izao ka tokony ho lara-pahamehana ao anatin'izao fitakiana zao ihany koa. Io moa zany a 10 taona zany nitondran'ny Andriamatoa Andry Rajoelina ny firenena. Ny rahantsika mahita rehefa naverina ombiana angamba mipasoka nefa malama ihany a nahita ny kolokolo maro isan-karazany a zay niainana tamin'ny fitantanana ny volan'ny Covid ohatra. Zavatra mazava be fa nilazainareo tao. Hita ihany tsika ny kolokolo maro isan-karazany nisy ministra nge a tratra ataoko hoe tsy tratram-body ompy raha tsy diso ahako a kanefa ohatrany tsy nisy tohany mihitsy ny resaka mahakasika an'izay zavatra zany. Maro zany a ny mpitondra fanjakana no akaiky ny fanjakana no manao an'izany a fa ohatrany tsisy tohany. Kanefa ianao raha mpanao gazety na tsotra kely fotsiny ka somary blisatra kely na miteny zavatra marina mifanohitra amin'izareo a tonga dia rahonana ampidirina amponja mihitsy azy. Mendrika an'izany ve tsika afaka malagasy? Za mieritreritra fa tsy mendrika amin'izany tsika afaka malagasy. Za tsy hiteny zany ny resaka fahantrany malagasy androany fa ataoko hoe efa niainantsika ely zany a ary mampalahelo fotsiny dia ohatrany hoe nizarina ao anatin'izany tsika nizarina ao anatin'ny varitsinotsika dia zao moa zany efa manomboka indray zany mizara varitsino zao anampianam-bava olona vividianana ny safidin'ny olona. Za mino fa tsy voavidy amin'izany ntsony ny fanahin'ny vahoaka malagasy androany. Tsy mendrika an'izany malagasy raha ny arem-pirenena misy eto amintsika no jerena fa mila Madagasikara vaovao tsika, mila Madagasikara madio tsika ary ny tena fanantenako lehibe androany raha za manokana dia hoe ny firaisan-kinan'ireo candidat zay nampirahina ny malagasy. Za mino fa hiteraka zavatra tena vaovao mety tsy azotsika eritreretana zavatra izy amin'izany hoe fanorenana Madagasikara vaovao zany fa Madagasikara madio tokony diovina daholo ny zavatra rehetrarehetra. Rehefa mpitondra fanjakana ianao ka nanao tsy mety dia tokony miditra any amponja ianao fa tsy hoe mpitondra fanjakana ianao dia milamina migalabina fa ny ankoatran'izay tonga dia tsy tsaraina akory fa mijanona milona anatin'ny any amponja ao tsy tsarana akory. Zany ny zavatra tokony isy, zany natao hoe tantandalàna, zany zava-dehibe zany zavatra zany. Tsy ty fanjakana ty ihany no nanao tsy tantandalàna efa nisy io fa hozy aho hoe ok'izay tafahoatra loatra ny zavatra niseho farany teo zay ny tsanganany etsika fotsy. Aizako ahoana ny fomba androany anekena ny firotsaham-pifidianany Andriamatoa Andry Rajoelina zay vazaha mazava ny tenin'ny candidat ajo Andrinarivelo teo tsy manana ny zo-pirenena malagasy intsony Andrinirina Rajoelina dia ahoana izy no mbola candidat. Io zany nisy nanao débat hoe mila mivoaka amin'ny journal officiel tsotra fotsiny ahako ao anatin'ny lalàna misy natao hoe esprit de la loi. Amin'ny esprit de la loi ny fenitra ny lalàna dia tsy afaka hanao juge parti. Raha misy mpangalatra anankiray ve tratra nangalatra dia izy ihany ve ny tokony hanao siny hoe nangalatra mialatsiny tompoko. Andriamatoa Andry Rajoelina tratra-mbody omby zany a fa nangataka ny zo-pirenena frantsay. Ny lalàna dia milaza fotsiny hoe mazava hoe tsy malagasy tsony izy dia miandry azy ve zany tsika nanasy ny décret hoe tsy malagasy tsony izy zany ve natao esprit de la loi juge parti zany. Maro ny za tsy pahay lalàna fa mpandinika lalàna ny fiainam-pirenena tsotra fotsiny aho. Faharoa hita mazava tsara zany maly fa tena coup d'état ny zavatra nisy araky ny filazan'ny président Sénat. Io tsy ilaina resaka be io fa raha zany ny fakafakana amin'ny baccalauréat ny zavatra nyresahany teo inona ny tiany mpanoratra ho lazaina dia ngamba ny mpianatra rehetra dia laza hoe fanongana mpanjakana nisy teto no terena ny président Sénat tsy aka ny fitony fahefana zay omeny lalam-panorenana azy. Zany ny tena toeny hoe fanitsakitsahana ny lalam-panorenana, fanitsakitsahana ny androm-panjakana tena veriasina
ny androm-panjakana veriasina na lampanorenana zany rehetrarehetra zany ny tokony ho dioviny tokony ho areniny za mihitsy manantena fa am'izao firaisankinatsika zao a de ho tratra zany zany tanjona izany a fa manainga atsika iray ina mandrakariva ny firaisankinatsika malagasy miaraka am'reto candidat reto a zay nga manataoko hoe ery lehibe atsika malagasy ankehitriny a manoloana zay mety herisetra engane mba tsisy herisetra tsony satria na heniko kely ihany tsika ny zavatra nylazain'ny président Senamaly na heniko kely ihany ko tsika ny zavatra nylazain'ny déclaration Marcel Garava tao anatin'izany ko ngamba ny président l'Assemblée nationale tao anatin'ny SMM fa BDP zany nefa nanao filazana androany na ny pomba ny fitondrana azy za mihiny fa hitsahatra tseo ny herisetra fa mba afaka ny aneo anao fanehoana malalaka ny heviny vaoaka malagasy makasitraka anao am'izay ny voalaza teo hoe veriasina ny androm-panjakana veriasina ny lalam-panorenana fa ny tena veriasina dia ny vahoaka malagasy sy ny firenena akoatran'izay lalam-panorenana sy ny androm-panjakana izay isika malagasy mihitsy ny veriasina ary zay mahatonga nyty hetsika fotsy zay nentina teo zay tsy voazao akory io fa efa mipetraka efa talohan'izao hetsika ny collectif de candidat zao nisy zay hetsika fotsy izay a manoloana n'izany zavatra rehetra zany fahaverezakasy ny firenena fahaverezakasy ny malagasy manahoana ny hevitrareo mpandraraha ikokoraha samy izay mahita miaina amin'ny mampandrarahany hoe fahantrana ny fitotonganany fiainana malagasy a ny fiakarany vidim-piainana manahoana ny fahitanareo zay mendrika asararana ny malagasy ve zay raha am'izao fotoana zao voalohany miaraba atsika rehetra ato amin'ny plateau a na ho ambadika amin'ny teknisianao alohan'izay tena aloha mialatsiny kely marary miarary tsy afaka miteny mafy satria noho ny bombe lacrymogène tamin'ny sabotsy teo iny mafy de mafy le bombe de nisy fiantraikany amin'ny tratrako zany le izy am'izao fotoana zao ka misaotra aloha za alohan'izay amalan'izay a misaotra zany ireo collectif de candidat raika ambin'ny folo ma tena misaotra zareo zay fa manana olona endry zay a manana olon-dehibe zay a ary magnano tegna za fa iova i Madagasikara ty tsy iova pejy tsony a fa mety iova boky mihitsy taloha ka le slogan miova pejy iova boky mihitsy izy ty satria manana olona endry ary anareo mirahalahy efatra ambin'ny araiky ambin'ny folo mirahalahy candidat matokisako nareo fa zay vahoaka ambadiky nareo ato ary tsika vahoaka malagasy ray manontolo mijoroa fa fanjanagna zao zavatra mazatsika zao fanjanagna faharoa fanjanagna zavatra mazatsika zao ka milaza anao hoe mendrika anareo ve zao fijaliana zao bon valiko catégoriquement tegna tsy mendriky ny malagasy zao jaly zao fa kanefa nisy député anankiray nivoaka tare ivandry nilaza hoe tsy misy malagasy mijaly tsony eto izy ary tsy misy kere misaotra anazy satria tsy mipetraka eto ambony tany tsony izy fa amin'ny planeta hafa angamba zareo mipetraka ary voavidim-bola andevozo fitiavan-tena andevozo fitiavan-karena lakozina azy angambany tsy mijaly fa ny lakozinay malagasy mijaly ka zay any amin'ny sava am'izao fotoana zao tena tsy tokony jaly fiainana mazay zao mazahay am'izao fotoana zao savafy tsy savatsony misy 400 any amin'ny aigny raha tsy any nisy 400 tany am'izao misy 400 ary fijaliana tsara hitanay tagnatin'ny enimpolo taona hitanay tsara ny jalijalyn'izao zahay ny mpianatra efa tsy mianatra fa tsy voalony droit mandeha l'hôpitaly ianao l'hôpitaly mpanjakana atramina ino seringy tsy voalo iantona ary tsy voaefa ny varana amin'ny any zao fotoana zao 5000 6000 kapoka mafanginy jaly mazo agny tsy mendriky zay mihitsy zao jaly zao ka zahay zany misy la vanille amin'ny agny zay ny potegny ankitso rano zao la vanille frère vanille ny potegny ka zay zao mangataka zay asa mbola misy fanjakana eto Madagasikara asa mbola misy tsy misy fantatro mangataka zay raha mbola misy fanjakana Madagasikara mila vahagna agnatin'ny 48 heures i problème vanille esorao amin'ny zavatra proposenareo a zany CNV zany CMV zany ave misy zany atao hoe $4 par kilo cotisation ndeha $4 par kilo io
andeheza cotisation andeheza zany ka ny zavatra angatany mikasika la vanille de tsotra ia tsotra nge zany sala amy zavatra angatany le 11 candidat nge tsotry diovy ny terrain ataovy madio ny fifidianana ataovy agadalana ataovy tsy mitanila zany nge zavatra tsotry sala amizay koa zavatra angatany amy la vanille ny pandrara panondra la vanille miresaka amin'ny pandrara palafitra la vanille de mifanaraka zero amin'ny vidiny la vanille de magnandefa la vanille amizay ny pandrara-panondrana de ataony rapactement de devise araka zay alefany any de alony taxe ary zasy diso za asa 3% ny chiffre d'affaires zay ny efaina amin'ny impôt izay fotsiny atao de vita fa aza atao hoe libéralisena misy piège CNV CVM 4 dollars par kilo cotisation mbola iferana ny vidiny tsy raha zavatra libéralisena zany nge mahalalaka be nge zany sala amizay koa aminay agny zay ve monsieur Sylvain nona asanao fa andrivonandrivony ve ny olana amy sava agny maty zay vo anao zavatra hoany amy sava misy kakazo zay antokotaninay ao lazaiko an'le izy bois de rose ve fa ambonimbony fiainagnan'olombelo olombelo efa matinanoanany io nefa misy kakazo valerina 600 millions 1 milliard antokotaninazy maninona zo raha vaziky vola inge efa tsy aniry tsony efa folo taona bois de rose antokotaninay io if tsy anireky avadie vola zy fa if tsy aniry tsony io afa tsy aniry tsony io ka zao e raha tsy andrefepetsa ny fanjakana dans 48 heures eo sala aminao zy candidat io nge nangataka fampiresana milamine fa tsy spieno raha tsy enono arô koa ny teninay ty ho avy zahay hidiny an-dalambe tsy mampatahotra za am'zany a fa zo fototra zany zonay ny mitaky ka efa mampilaza aminareo mpitandry filaminana amy sava zahay refilatra zahay raha lanareo zay avanareo zahay tsy androba zahay tsy aniratsira zahay tsy antsy zahay tsy agnasasa fa itaky ampilaminana zay ka arovy zahay encadreo zahay fa zay ny satanareo miaro voaka sy ny fananany sala amizay koa ny district amy district efatra io Antala Samba Vandapa Voemara ao ny ampanefena ao ny Antsirabe Nord angataka lalana aminareo zahay no ny fifanajana zany angataka lalana zahay rehefa tapitra 48 heures hoe ilatra zay ano hevitra itaraina zay marara aminay ka mangataka zay mba omenareo lalana fa raha tsy omenareo lalana koa zay tsy maintsy voatery zay midina anarabe mitaky onoy monsieur Coco Rasamy mino ve nareo fa afaka ny amaly an'izany fangatanareo zany a ny mpitantana am'zao zay mpitantana tsy ara-dalàna satria tsy mbola ara-dalàna tsika maty zao mbola raha nietsiky ny ataon'ny collectif de candidat mamerina ny Madagasikara ho tandalàna aloha ka raha tsy tandalàna ve le firenena ahoana ny afahana mamaly an'izany fitakina zao baka zay zany mangataka fotsiny satria mangataka fotsiny fe mangataka olo tsy mba voatamaina fa zero rehefa tsy hanao an'izany ak tsy mavita an'izany tsony zero tsy maintsy andriandraikitra zahay ary ilaza angoty angoty am'ireo 11 candidat satria reo itondry ty tany ty reo nge itondra an'io rapitsy hoe io nge oka fa dans 24 heures nge mety hivatika be ibola ty dans 48 heures ka iangataka zay satria reo olona hendry reo olona mitsinjy vahoaka misaotra anjareo zay itena aminjareo 11 candidat zay hoe vahao amin'ny fomba zay tokony mety anavotana niany vahoaka na inona ny fomba magnana azy na inona ny fomba magnana azy vahoagna le izy satria ainy vahoaka no tsinjovina eto bon faro miantso atsika na fakty sava dianaza indrindra fa Diegoville malahelo za milaza aminareo satria atomboko Andriamato Andry Rajoelina ana Diegoville ony ny fampelezan-kevitra raha anao izy ohatra hoe rampitso atao anony satria ina ny antony atsika Diego ony tsisy zavatra vakitsika aloha tsisy zavatra rahaintsika raha tsy ambiance de la bière mafaminama regny zany feo zany mila za tanao zao ko mila latsaka ranomasona igny satria efa fanompana nge zany zay fakitany Diego zany tsisy zavatra hainay raha tsy la bière de ambiance
andriamanitra andrenanahary eo mafy zany angamba agnaty mihevitra angamba zareo fa agnaty tampon-daonay aty ngamba tena poulet de serre angamba niaty na tena omby sao disy loatra zareo ka malahelo za tanao milazan'zany malahelo ka malahelo marina zany fa ahoana moa natao ka mangataka za mba isiny filaminana eto Madagasikara vaao aloha sy fifidianana io marina ekena vaolana kanefa raha fifidianana masiso sala amin'io regla deuxième maloto tsy vaolana zany io fa hady foa io ataovy madio regla DG zalahy azonao ka tsy mendrika valiko saka tenao tsy mendrika za eny jala ak za ve afaka misaotra ny Andriamatoa Andrajoelina alefasa fisaoranao misaotra anao misaotra ny Andriamatoa Andrajoelina za kokora samy tena misaotra anazy satria nilaza izy hoe ampijareko anareo izy ny zavatra tsy mbola hitanareo agnatin'ny 80 taona hitanay Rajoelina tegna hitanay ny fijaliana manara-penitra le fijaliana hitanay misaotra anao izay moa zany no fisaorany hoan'Andriamatoa Rajoelina fa antoka ifaharany fandrosoan'ny firenena ny fisinam-pandraharaha manao ny asany satria ny mpandraharaha dia miteraka asa eo anivon'ny fiarahamonina rehefa tsy ara-dalàna koa nefa izay fandraharahana zay tsy misy ny fiarovana azy amin'ny lalàna dia izao hitantsika izao ny vokany hoe na ny fivelomana aza tsy mandeha araka ny tokony ho izy misy ny fahampitehany ny fiarina amin'ny lavanilina volo fanondrana ny resan'ny kokora samy teo hoe na ny fiainam-piarahamonina zay efa tsy mandeha araka ny tokony ho izy itsony somary mandeha dia mandeha ny fotoana ry izy mirahalahy fa angamba iverina kely eto amin'ny hetsika fotsy dia avy eo manome fitenana ny kokora samy maraparana ny fiarahana aminareo eto amin'ny angareto-kevitra fotoana zao hitodianareo satria nareo moa no solo tena ny olo-pirenena eny amin'ny fiarahamonina eny ho an'ny tian'io ty mitondra fahampahatongavan-tsaina ho an'ny vahoaka malagasy ho an'ny tafiditra anaty zay moa zay vahoaka malagasy na mpitandro filaminana na ny mpitantana na izy fa ny vahoaka malagasy ho an'ny zava-misy eto amin'ny firenena amin'izao fotoana zao ka miantso atao ngamba voalohany indrindra aloha dia miantso ny tia tanindrazana rehetra na ny zokony na ny tanora hitsangana kion-dalan'ny fireneny ty efa tafahoatra loatra ny tsy fanaja ny lalàna eto amin'ity fireneny ty tokony araka ny tenenina mankoko teo hoe tokony avadika boky vaovao indray Madagasikara ka zany no tanteraka raha ohatra ka mitsangana isika mitsangana maneho hevitra atsika voalohany zay faharoa mitodika any amin'ny reto tafika malagasy zay lazaintsika hoe mpitandro filaminana ianareo no tokony iaro ny fananana iaro ny vahoaka malagasy fa tsy ianareo mihitsy no tokony ameloko bay ny vahoaka malagasy zay mitsangana ampilaminana tanteraka angamba ataoko hoe avy amin'ny vahoaka nareo manambandamanjanaka miosina miaraka amin'ny vahoaka fitreretanareo mety ve zavatra nandray mandreny amin'ny lafi lalàna zana mitsangana manoloana n'izao zavatra misy zao manoloana ny heritreritra ataon'ny herim-pamoretana aloha anankiray fa manoloana koa ny tsy fanajana ny lalàna inona ny zavatra tokony apetrakantsika amin'ny taranaka faramandimby tsy tantandalàna ve ny tokony apetrakantsika amin'ny faramandimby tsy tokony fiandrianam-pirenena ve ny tokony apetrakantsika amin'ny fiaramandimby misy fiandrianam-pirenena ve tsika amin'izao fotoana izao sa fiandrianana vondron'olona tokana no manjaka eto tsy hoe misy tafian'ny vahiny eto amintsika tsy ny vahiny no manafika fa olona eto amintsika eto ihany zao ny tompony lasa miseho azy ho tompon'ny firenena veriny noho izany ary teno an'ireo namana rehetra ao anatin'ity fitondram-panjakana ity izay manohana n'ity fitondram-panjakana ity maromaro ny namana
fantatro manokana ao anatin'izany o zalahy o rahalahy sy anabavy isany mitsangana ianareo viro ny tsy fahamarinana raha hitanareo fa misy zavatra tsy mety de mitsangana anareo farafaratsiny nareo aza miteny tsony mialahy tsy voatery hoe manakinany ny lehibe anareo fa mialahy fotsiny hoe zay tsy hiditra amin'io tsony kosa fa diso tafa ohatra loatra zay ny angatahany aminareo ary ho an'ny namana mbola misalasala amin'izao zavatra misy zao ve de mbola azo atao ny mangina mbola azo atao ve ny mangina amin'izao zavatra misy zao aokany tsiraray no andinika satria ndray ozy izy ny fiteny frantsay zay hoe le silence est complice zavatra tsotra no tena tenenetsika fotsy noho ny antony maro samihafa mety tsy afaka hidiny eny kianjy tsika fa nitanjonay moa nieritreretra tamin'ny voalohany de hoe raha fotsy Madagasikara manao fotsy daholo tsika na eny tsena na any am-piasana za mino fa isy fiantraikany lehibe ihany koa zany amin'ireo manam-pahefana tompon'ny fahefana tompon'ny hery androany mba hivadika ty amintsika vaoaka malagasy amin'izay ny hery sy ny tanjaka makasirika indrindra ny hary razafindrazaka avy eo amin'ny etsika fotsy ny teny fampahatongavatsaina afatra ho an'ny mpiaino atsika ny mpijery atsika amin'izao fotoana zao kokoa rasamy ya manoky ely tenin'ny rahalahy ry za hoe mijoroa atsika malagasy aza matahotra tsony mitaky ny famarinana fa izavatra mavoatsika zao indrindra fa atsika na mifaky savazalahy ny voafonja avako aby tsy fonja ary amin'ny prison fa voafonja ara-tsaigny atsika voafonja ara-toekarena mafy zany voafonja ara-toekarena zany voafonja ara-tsaigny voafonja ara-toekarena andao tsika hitsangana andao tsika hijoro hitaky ny zavatra magna ny zotsika ny zo fototra no mitaky zavatra magna zotsika zany tsy question dérapage na hoe zavatra tsy metimety ny mitaky zavatra fa magna atao ampilaminana ampahendrena indro kely zavatra kely lalàna malazaitsika io fa no lalàna tandandalantsika état de droit tsika mety tsy afaka ilatsika tsony Andriamatoa Rajoely noho tsika tandalàna safa vazaha izika agnaty lalam-panignatsika rehefa olona nationalité vahiny de tsy maintsy milatsaka filom-pirenena malagasy kanefa raha tena nirinay nilatsaka izy magna zany nilatsaka izy nampizany ay tsara hoe iza mo izy avoko malagasy iza lolo tompon'ny fahefana io isa zahay voko malagasy iza ny tegna tompon'ny fahefana iza tompo Madagasikara ty raha mpitsahivoko anaro Pomban-Rajoely zalahy i Madagasikara ty tsisy tompony atsika jiaby malagasy tompony izy tika oka tsika jiaby ifankatia ifagnaja makasirika indrindra nareo mirahalahy tondra n'izay resadresaka izay nisy moa ny antso teo amin'ny mpitandro ny filaminana raha miresaka hoe mpitandro ny filaminana ny tena mpitandro ny filaminana amin'izao dia ny vahoaka